miondrika eo amin'ny fahalehibiazanao zay Andriamanitra, manaiky ny fahatsaranao zay Andriamanitra, manaiky ny fiasanao ny fiainanay zay Andriamanitra, manaiky ny fahaizanao mitondra ny fiainanay tsirairay avy zay Andriamanitra, manaiky ny fitarianao zay Andriamanitra, manaiky ny voninahitrao zay Jesosy. Amin'ity fotoana ity Andriamanitra dia fotoana anankiray indray zay anoloranay bebe kokoa ny fonay sy ny fiainanay Andriamanitra ho anao, raiso ny toeranao Jesosy eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Tompo, indro izahay miankohaka mampietry ny momba ny tsirairay avy eo anatrehanao Andriamanitra, dia izay tianao Andriamanitra anao koa tanteraka aminay. Tonga eto izay Jesosy, tsy hametrapetraka ny faniriana ihany-kory Andriamanitra, fa tonga eto izay Andriamanitra mba ho tonga ilay fanirianao efa hatramin'ny ela tanteraka ny fiainanay tsirairay avy. Tonga eto izay Jesosy amin'ny fankatoavana, tsy voatery takatray, tsy voatery zakanay, tsy voatery hitanay, ary indrindra tsy maninana, tsy misy ainay ary Andriamanitra, fa nitokana tokony eo am-ponay Andriamanitra dia izao hoe tafaraka aminao zahay mety ny zavatra rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy tahiny rehetra andray ny teny avy any aminao Andriamanitra. Jesosy eo, aoka ny etaetanay Andriamanitra ho lehibe mihoatranao ny omaly, aoka ngetahita ny teninao sy ny sitraponao ho tanteraka ny fiainanay zay Andriamanitra, aoka ho tia ny teninao izay Andriamanitra. Mandaingy zay raha ohatra miteny hoe tia anao nefa tsy tia ny teninao, mandaingy zay raha ohatra miteny hoe tsy mahafoy anao nefa tsy mahavita mafola teny mamaky tenin'Andriamanitra na mivavaka ny an-trano. Amin'ity fotoana ity Andriamanitra, tonga izay Andriamanitra andrandrana indray ilay fifandraisana izay indraindray very, indraindray variana mangatsika miaraka aminao Andriamanitra, fa isan'andro Jesosy dia koa marina aminay fa tsy tena tsy mahavita na inona izay Andriamanitra raha vao tsisy anao. Tsy tafajoro izay Jesosy raha vao tsy haloavan'ny teninao, raha vao tsy ianao mamihina anay Andriamanitra dia mety ny ranomason'ny tany foana eo amin'ny masonay Andriamanitra, fa rehefa ianao miaro anay sy manangana anay Jesosy Kristy dia ilay fanantenana mandrakizay ny miaro ny fifalianay tsy ho rava sy tsy ho potika, mahatonga anay ho tafajoro mandrakariva amin'ny fotoana rehetra. Dia irizony rehetra Andriamanitra, ninona antony mety mahatonga anay eto amin'ity fitoerana ity, na mety hoe misy tafajery tapaka ny tokantrano any, dia izao Jesosy tahiho izy ireo Andriamanitra tsara indrindra. Eny ety am-panomboana Andriamanitra dia efa tononay ny eo am-ponao ny tasy ny aro ny tsirairay avy. Amin'ny anaranao ilay mpanjaka avy indrindra masina mandrakizay, raha maka ny teninao izahay, ieny vavolombelona, ieny fizarana, iara-iankohaka Jesosy eo. Zany rehetra zany dia mifantoka aminao rery any Andriamanitra, tsy ho anay zany Jesosy. Jesosy tsy mitondra olona eo tongotra izahay, fa mitondra ny rehetra eo tongotra ao Andriamanitra, satria izay Andriamanitra tsy mahavita ninina, tsy zavatra afaka miova amin'ny teny izay aloako ny vavanay Andriamanitra, fa ny zavatra rehetra kosa dia miova rehefa eo am-pelantananao Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy, ndao tsika hisaotra an Jesosy androany, asaika anao raha sitraka ho hisaotranao vavaka fisaorana fotsiny, isaora izy ny amin'ny zavatra rehetra, mety tsy araka ny eritreretinao ny zavatra mitranga, fa ndao tsika hisaotra fotsiny, isaora fotsiny izy amin'ny zavatra rehetra. Misaotranao a Jesosy ny amin'ny antsipiriany, ny amin'ny fiainanay, ny amin'ny fitiavanao, atobaka ao foana isan'andro isan'andro, ny amin'ny fahatsaranao, ny amin'ny fanangananao. Misaotra ny amin'ny asa Jesosy, misaotra ny amin'ny asa Jesosy. Indraindray adininay fa tsara kokoa ny reraka miasa noho ny reraka mitady asa. Izay Jesosy indraindray manambany ny zavatra menao anay, tsy mahay mankasitraka izay, fa androany Andriamanitra dia te hisaotranao izay ny amin'ny asa ny tsirairay avy, ho andreo izay manana an'izany. Misaotranao izay ho andreo izay mbola tsy manana asa fa mbola manana fotoana izy hifandraisana aminao bebe kokoa Andriamanitra. Misaotranao izay ho andreo izay afaka mianatra, misaotranao izay ho andreo izay afaka mandoa ekôlazy, misaotranao izay ny amin'ny olona izay afaka manana tokantrano Jesosy Kristy, fa zany rehetrany Andriamanitra dia avy aminao, ary ianao efa nilaza fa misaora amin'ny zavatra rehetra. Fizany ny sitrapon'Andriamanitra ray ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Dia androany Andriamanitra hamarinay zany, tsy teny fotsiny Andriamanitra hoe avelanay ho renesin'ny sofiny, fa amin'ny anaranao Jesosy tanterahanay zany. Isaotranao zahay satria tsara ianao, isaotranao zahay satria mendrika ianao, isaotranao zahay satria zany no mety aminao Andriamanitra. Vava feno fisaorana no andrasanao Andriamanitra tsara indrindra, fa tsy vava feno fitarainana, vava feno fankasitrahana, fa tsy vava feno fimonomonomana isan'andro isan'andro. Amin'ny anaranao Jesosy, aleluia ho anao Andriamanitra. Eo natrehan'ny ady, aleluia ho anao Andriamanitra. Eo natrehan'ny zavatra mety mavesatra, aleluia ho anao Andriamanitra. Eo natrehan'ny zavatra ohatran'ny tsy zaka mampitomany, aleluia ho anao Jesosy Kristy. Ho anao rery any satria anao mendrika an'izany. Aleluia. Amen. Amen. Toroa ny fiadanan'i Jesosy amin'ny olo akaikinao a. Tenenao fiadanan'ny Tompo aminao indray androany. Tsy hoe indray androany fa indray androany. Amin'ity fotoana ity a, dia aza manaiky mihitsy raha tsy mitafy ny fiadanan'Andriamanitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ndao sokafantsika ny bokintsika amin'ny Salamo 7:20 a. Salamo 7:20 a.
novakitsika ampitsikina ampifaliana ampietana na fienetaeta ny fonao. Amen. Amen. Salamo fahatelo amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina zay anasako anao manokana raha sitraka ao tsara be raha sokafany aty ambony. Salamo fahatelo amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Jehovah ny mpiandry ahy, tsy hanan-java-bahory aho, mampandry ahy amin'ny ahy maitso izy, mitondra ahy eo amoron'ny rano fialan-tsasatra izy, mamelombelona ny fanahiko izy, mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarana izy. Eny mandeha mamaky lohasaloko ny fahafatesana zaho dia tsy atahotra ny loza aho fa hainao no amiko. Nitsoraka azonao sy ny tehinao, ireo no mahafatahotra ahy, mamelatra latabatra eo anoloko, eo mason'ny fahavaloko ianao, manositra dililoloako ianao, nikapokako feno dia feno. Eny tokoa fahasoavana sy famondram-po no anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako, dia toetra ho an-tranon'i Jehovah andro lava aho. Amen. Afaka mika aleloia mafipevetsika rehetra. Aleloia. Aleloia satria mpandresy ianao Andriamanitra. Ny fandresianao Andriamanitra no tianao ho tanterahany amin'ny fiainany tsirairay avy. Tsika ianao vavaka anankiray zay tiako ianao hikonfese eo amin'ny fiainanao ny fahatsaran'Andriamanitra ho tanteraka aminao. Teneny mihitsy Tompo, tanteraka amiko izany teny izany Andriamanitra. Tsy maninona izay fitondranao Andriamanitra, fa tsisy tsaranao fitondranao Jesosy. Araka ny teny teo Jesosy dia hoe na mandeha mamaky lohasaloko fahafatesana za dia tsy atahotra ny loza. Mety misy zavatra atrehantsika tsirairay avy manokana fa ndao rakentsika eo am-po iteny io na ohatra ny malomaloka ny lalana, ohatra ny tsy mazava ny lalana, dia ny zavatra tsy tokony hiova voaloha dia ny toe-pontsika sy ianao. Tsika hivavaka hoe Jesosy eo tsy ho vaiko ny toe-poko ny ninona zavatra mitranga. Atoky anao foana, hiankina aminao foana, hiantehitra aminao foana, hiaino anao foana, anaraka ny fitarianao foana, ankatohanao foana, anaiky anao foana, anaja zay rehetra safidinao foana amin'ny fotoana rehetra. Na dia tahaka ny ahoana Andriamanitra ny zavatra misy ny miala, misy ny miditra, misy ny mandao, misy mitoetra, fa zao Jesosy ny safidiko dia tsy hiala aminao zany mihitsy. Raha sitraka ao dia ataovy izany vavaka izany amin'izao fotoana izao. Vavaka confesse mihitsy Tompo tsy hiala aminao amin'ny fotoana rehetra. Ny safidiko dia ianao rery Andriamanitra. Safidiko dia ianao rery Jesosy Kristy. Ianao ilay manangana, ianao ilay manitsy, ianao ilay manamboatra, ianao ilay mampianatra. Aleloia. Amin'ny anaranao Jesosy. Tenany mihitsy androany Tompo, atolotro anao ny fiainako manontolo. Ianao no mendrika Jesosy. Ianao no mendrika ny anolorako an'izany Andriamanitra. Aleluia. Mendrika ny tera sy ny asa, asadatra ny tananay ho anao, mba ho voninahitra. Mendrika ny tera sy ny aja, sy ny aja, asadatra ny tananay, mba ho voninahitra aho, mba ho mendrika ny tera. Mba averitsika ny mendrika ny tera, mendrika ny tera sy ny aja, asadatra ny tananay ho anao, mba ho voninahitra. Mendrika ny tera, mendrika ny tera sy ny aja, sandratra ny tananay ho anao, mba ho voninahitra aho. Fa tsara ianao, tsara ianao, magaga tsara ianao, tsisy mitovy aminao. Tsisy toanao, tsisy toanao, tsara ianao, magaga tsara ianao, tsisy mitovy aminao. Tsisy toanao raha eo, tsisy toanao raha eo. Jesosy eo ny hira rehetra izay ataony Andriamanitra, ny fiankofana izay tariny fanainao masina ny Andriamanitra, dia atolotra ianao Andriamanitra tsara indrindra. Ianao no ivo ny zavatra rehetra Jesosy Kristy. Aleluia.
aoka tsika hivavaka amin'izao fotoana izao aoka ianao ao anatin'ny fonao misy anao ka hiteny tompo atolotro anao ny fiainako ny fiderako Andriamanitra ny vavako Andriamanitra dia atolotro ho anao irery any ataoko masina ho anao Andriamanitra ny fiainako halleloia atokako anao Andriamanitra ny fiainako sy momba rehetra Andriamanitra ho voninahitra ny anaranao ihany koa Jesosy Kristy satria ianao no antom-pisiko Jesosy amin'izao fotoana izao Jesosy indro ny teniko indro ny foko indro ny amiko rehetra Andriamanitra ampanikeko an'izany teny izay nambarina izany hoe mendrika ianao Andriamanitra ny amiko rehetra mihitsy miaraka amin'ny teny an'izany Jesosy mendrika ny teny ianao mendrika ny dera ianao rery any mendrika ny dera sy ny ady anao asandratray ny tananay mba ho voninahitra mendrika ny dera sy ny ady asandratray ny tananay ho anao fa tsara ianao fa tsara ianao magaga tsara ianao tsisy mitovy aminao tsisy toanao tsara ianao magaga tsara ianao tsisy mitovy aminao tsisy toanao tsara ianao magaga tsara na tsisy mitovy aminao tsisy toanao tsara ianao magaga tsara ianao magaga tsara ianao tsisy mitovy aminao tsisy toanao tsisy tsisy toanao tsisy toanao tsisy toanao tsisy toanao eo amin'ny fiainanay Jesosy dia tsisy toanao tsisy taka no ilay Andriamanitra mahay mamadika ny zavatra impossible aminay olombelona ho tanteraka eo amin'ny fiainanay isan'andro Andriamanitra dia tia hanesika mafy ny fahavalo tia hanakivy mafy ny fahavalo Jesosy ny aminay Andriamanitra dia efa safidy mitoetra ho anao mandrakariva ny zavatra rehetra afaka miova Jesosy Kristy fa izay tsy hiova fa hanaradianao mandrakariva Jesosy eo ny antony mahatonga anay asianao miankohaka satria eo am-piankohofana tsy tokony hahita ankoatra ny tongotra ao izay Andriamanitra rehefa mijery zavatra hafa amin'ny masonay dia tahaka ny tady hoany koa ny safidinay fa eo am-piankohofana Andriamanitra dia tsy tokony hahita ankoatra ny tongotra ao izahay ankoatra ny tananao ankoatra ny mombanao ankoatra ny fitarianao Andriamanitra ankoatra ny mikasika anao eo am-piankohofana Jesosy dia anao ka ho hitany tsirairay avy tsy jery ankoatra anao izay Andriamanitra ny tananao Jesosy halleluia ataontsika rehetra izany halleluia ny tananao no mombay zao malala faty ayanao reo eloko navelanao reo navelanao
zao malala fa veritsika ny tananao eny tananao ty Jesosy momba miaro isan'andro alleluia tananao no mombay zao malala ayana lo elukureheja navelanao zao malala fa mety anjera Jesosy mety anjera nyavo fa izare ula izuru fon sandina Fiatanampu, alleluia. Fiatanampu, non tua più. Somala la fatia enao. La fatia ayana. Reuel que Jesus na vila nao. Na vila nao. Somala. Don't see que aí que a mão deve meter inteiro, né? Don't you get it? Kita dan sami tu sama lah. So malala Jesus. So malala la fati ayana nayanzeras senante nai kuatamiza faizao bula ijuru fon nino nitran zao tiuve zao malala fati ayana mety anjera ny rano maso mety iraraka fanantenana mety rava fa ny fifaliko sy ny fifandraisako aminao tsy velako rava mandrakizay Jesosy ola ijuru fo sandina
mamoaka ny melodia ao anatin'ny fon'ny Andriamanitra, mamerimberina ao anatin'ny fiainanay Andriamanitra, teny hoe malala loatra izahay fa tia anay ianao. Tsy izao ilay farany, tsy zavatra mitrango ilay fiafaran'ny fiainanay, fa ny fiainanay dia fiainana mandrakizay tsara noho ny atombohany. Jesosy ety an-tany Andriamanitra tsy misy tianay, tsy misy sarobidy aminay Andriamanitra, mihoatra noho ny fiarana. Amina. Alleluia. Asarato ny tananao dia anao tsika hivavaka amin'izao fotoana izao. Tiako ianao anambara azy eo am-ponao ny amin'ny fitiavanao n'Andriamanitra. Ambarao mihitsy hoe hatraizany fitiavanao azy. Dia tsika anao déclaration d'amour amin'Andriamanitra androany. Izy efa nanao déclaration be dia be, niaraka manifestation ana fitiavana be dia be. Fa androany asaiko manokana ianao andeha mba hivavantsika indray no hiteny androany tompo tena tiako ianao. Jesosy io ndraindray Jesosy te-teny fitiavana be fa ohatrany tsy haiko izany miteny azy Andriamanitra. Ampianaro Jesosy anambara ilay tena fitiavana. Fantatro Andriamanitra fa nampidinina ny fanahinao araka ny Romana 5:5 mba hampianatra anay, hameno anay izany fitiava zany. Tena marina Jesosy ilay teninao hoe tsy mahay mitia akory izahay. Jaona voalohany 5:7 raha tsy efa nitia anao voalohany, nitia anay aloha ianao Andriamanitra. Jesosy ianao ilay lasitra, ianao ilay ohatra, nampianaro an'izany zay Andriamanitra, tena hay anambarany fitiavana. Alleluia. Avy any amin'ny vavanay ho anao Andriamanitra, satria tena marina Jesosy dia izao hoe mo misy va ety iriko mihoatra anao, rito pobe fitiao panao sao rehetra izao, ny fokolasanao riray malalao, jereo ty zanakao izay miantoraka minao. Ako marina aminay zany Andriamanitra hoe mo misy va ety an-tany, misy ve ety an-tany. Alleluia. Iriko mihoatra anao Jesosy. Ataontsika anao zavavaka izany amin'izao fotoana izao, Tompo tsy misy Andriamanitra iriko mihoatra anao ety an-tany. Ny saiko ny momba anary mihitsy rehetra mihitsy Andriamanitra no ampianariko hoe tsy misy iriko mihoatra noho ianao ety an-tany Jesosy, satria anao no ivon'ny fiainako. Alleluia. Mo misy va ety iriko to anao, iriko to anao, ry Jeso tompo be vity, ry Jeso tompo be vity, panao zao rehetra izao, ny fokolasanao, ny fokolasanao, riray malalao, riray malalao, jereo ty zanakao, jereo ty zanakao izao, miantoraka minao. Eo atongotra ao Jesosy ny toerana mety aminay indrindra, eo tongotra ao Andriamanitra ny toerana tianay, hisy anay tsirairay avy, satria apototry ny tongotra ao Andriamanitra no hitombony ny finoana tsirairay avy. Ka raha andeha zay Andriamanitra dia tsy ho reraka. Rehefa irany zay Andriamanitra dia tsy ny herinay Andriamanitra no manetsika anay, fa tanteraka aminay ilay teny hoe tsy amikery na ampatanjahana fa mifanahinao. Ilay fanahinao mampiazakazaka tahaka ny hazakazahany Eli teo alohan'ny soavaly Ahaba, izay hery zay Andriamanitra dia ny herin'ny fanahinao masina mako toetra amin'ny tsirairay avy Andriamanitra. Aminao ny finoko
ka tsy atahotra. Fayanao no ijoroko, nao anatiny ady sarotra. Aminao ny finoko ka tsy atahotra. Fayanao no ijoroko, nao anatiny ady sarotra. Mafo an Jesosy. Aleluia. Tompo mafy ny tiaka ao an Jesosy. Ny manasanao azo toerana tompoko azafady. Mandroso tompoko. Ao tsika merina ny voninahitra any amin'ny Jesosy. Miarabantsika aminaran'i Jesosy tompoko dia mamerina ihany koa ny voninahitra ao an'Andriamanitra. Nandeha tany ambanivohitra moa tamin'ny herinandro teo iny dia rehefa hiakatra izay ny alakamisy dia tsy misy fiara azo andehanana afa-tsy taxi moto. Dia ny taxi moto koa nefa amin'izany any ambanivohitra tsy mety izy hoe olona ray fa tsy maintsy olona roa no miaraka amin'ny le moto ray dia somary misy entana kely koa nefa hoentinao amin'izany. Dia rehefa nandeha izay mianaka fa izay sy ilay zanako lahy moa no nandeha tany. Dia rehefa nandeha tamin'ilay taxi moto izay mianaka dia mbola tsy tonga tany Antsasadalana akory dia somary nisy herikerika moa dia somary ohatrany hoe malamalama ny lalana, nisy ohatran'ny kanal nisy raha mipotaka izay dia nianjera tao izay. Nianjera tamin'ilay tao dia ny lohako tato moa somary midona kely tamin'ilay sisin-dalana. Dia za tena tsy afaka niala tao raha tsy nalaina tao izany hoe niraisina tanana tao vao afaka niala tao. Dia nangitakitaka be foana ny vatako izany, tsy haiko moa hoe tahotra ve sa naninona tsy fantatra fa nangitakitaka be. Dia tonga taty ny alakamisy hariva be dia tena hoe ny alin'iny zany tena nanavy, tena tsy marary daholo ny vatako rehetrarehetra. Dia
dia nizy mamaraina omaly aho zany a mbola tsy nieritreritra mihitsy hoe ho tonga teto amin'ny fanatrehana fa henoko hoe metsika dia ma dia tilako tiatoko ty zany a tsy afaka miodina fa ohatrany hoe enjana be ohatrany hoe misy hazo ohatrany enjana be ny lahatoko teo dia teo ampandrina teo aho dia misy tenin'Andriamanitra moa any amin'ny boky Petera manao hoe amin'ny finoanao izy izy a dia maneho fahatanjahan-tsaina dia zay ten'izay ohatra nanaitra kely aho dia lasa niarina dia nandehandeha ran-trano teo aloha dia nanomboka napiripiry-trano nanaonao raharaha dia voninahitra ho an'i Jesosy fa tonga teto amin'ny fanatrehan'i Jesosy a dia voninahitra ho an'i Jesosy fa ny foa tamin'ny maraina zao dia maivana tena maivana tena hoe Jesosy nanotrona ary izy rery ihany a no miaro dia voninahitra ho anazy rery ihany. Voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany. Alleluia. Fijona vavolombelona manaraka. Alleluia. Voninahitran'Andriamanitra rery ihany nijoroka volombelona eto efa somary taona lasalasa efa taona maromaro zay fa ora vangeto po joroka volombelona le izy ny ray taona zay nisy mpiara-manompo olona zay nanana olona tokantrano dia rehefa nanana olona tokantrano tsy voavantsy le izy dia nentiny teo amin'ny Jesosy satria raha somary zarako anao le rangaha fa efa mifampiteraka zareo maromaro fa zanaka amin'ny farina efatra taona teo eo dia ao anatin'ny trano efa araraka an'le rangaha ny pozy mbola avy reny anatin'ny trano efa mizazakely ohatraohatran'izany ny apahany fahorina anazy le ramatoa nanatona an' Jesosy izy a dia nefa mihamafy foana le zavatra nandeha hery taona 2 taona 3 taona 5 taona 7 taona nanatonan'Andriamanitra dia niagravo le izy ary zay lehilahy zay mifanerasera amin'le ramatoa dia lazain'le rangaha fa hoe inona izy tia hoe miaraka aminy dia nisy fotoana ara nandray convocation avy ana polisy a le rangaha nitory dia mba natahotrany tena zany hoe fa inony ty tena tamin'izany mbola tsy nambady dia za niantso amin'ny mpanompoandriamanitra mba ho eto ambavaka dia nitondra pasteur anankiray indao hiaraka amiko ana polisy fa tsy faty-ratsoa ny antety zavatra ty rehefa tonga tany polisy tany a dia le rangaha metinedina be miaraka amin'ny taratasy dia manam-pahatonga ny enquêteur zany a masomary mba nanofo zany hoe inona ty tompo dia rehefa tonga dia tonga l'enquêteur dia natsony aloha le rangaha dia niditra tao dia vita dia natsony hoe ianao le pasteur afaka miditra aveo izy izy dia niditra azafady pasteur fa zavatra tsy nifanaraka ny sainao zavatra nampanatsoinao sy fa avy any amin'ny procureur ty izy izy fa olona tsy voavahan'ny procureur zavatra ty fa ianao izy izy a dia tiako tena amin'le pasteur hoe mizaho anatintsika ao amen tsy zany izy izy fa rangaha ty a amerina amin'ny vadiny fa le vadiny tsy nety ka tao tokotany tao le vadiny te manao hoe navadika ambony ambany ary tany tsy verina amin'io a le izy nampitona mbavaka indray zany lasa tsy nety indray dia zay pasteur izy fa ianao mba afaka miteny amin'ny ramoto io dia ay ve eo dia ho an'ny tompo voninahitra teo moa nampidirina izy mivady a dia nanatra an'le ramoto hoe raha mba pasteurnao a za io ny antodinao ato amin'ny asa fanompona io mivalim-bavaka anao fa dia va amin'ny zavatra avy amin'izay dia zavatra nafinaritra ny ampison'iny a tonga rangaha niaraka tamin'ny entany a fety de pera misy tamin'ny fotoana io a voninahitra ho an'Andriamanitra ry ihany. Alleluia. Ya. Fijona vavolombelona manaraka. Tahaka izao ny zavatra nisy a ohatra antsika tsirairay avy any taloha tao anatin'ny fiainan'izao tontolo izao fa izy dia karazan'olona tia mandihy ary tsy ilay mpandihy tsotsotra fa mety hoe danse acrobatique angambany a dia tao anatina orinasa anankiray dia rehefa tao anatina orinasa dia rehefa farany taona ny orinasa moa samy manana ny fombafombany fa ny orinasa izay misy azy dia mpanao an'ireny concours-na danse reny a dia miaraka amin'ny prime sy ny karazany dia maka partenaire ampiasana ihany dia lasa manao rehefa niona tamin'i Jesosy nefany a dia tonga dia nanapa-kevitra hoe tiany nahalavo tsy hanao an'ity tsony ahako tonga dia nanapa-kevitra hoe tsy hanao danse tsy participer amin'le fomba ny orinasa tsony dia nisy fotoana mpanompon'Andriamanitra namangy tany amin'ny fiangonana nisy azy dia nitory momboka ny fiderana mbola tsy tato izy tamin'izay dia hoe ay sitrak'Andriamanitra ihany kay le mandihy fa le fanaovana azy tamin'izay tsy nety dia lasa izy nitady amin'ny hvkl-mission dia tany amin'ny palais des sports dia tonga tao dia pasteur Rodolphe andray no nitory teny mikasika ny fiderana dia rehefa nitady tao amin'ny baiboly izy dia nahita ny Davida nandihy sy nanalakanjo sy nitsinjaka tsy haiko aloha hoe nanao acrobatie ve Davida tamin'izany dia tao anatin'izay dia lasa nangetaheta dia tao anatin'ilay fiasana nefany nisy pression foana dia nijoro zany hoe za tsy hanao tsony dia rehefa nandeha ny pression
dia lasa miady ny nofo sy ny fanahy le nofo avy any ivelany a sy ny fanahy ato anaty zany hoe tsy tianao ntsony. Dia rehefa nandeha ny fotoana dia nivaliany Jesosy ihany le vavaka fa zao le lehibe le manery anao an'le danse mihitsy a lasa nisy ahoana re zany hoe nisy pression direct hoe tsy maintsy manao ianao rehefa tsy teanao ianao a dia aza mahita nytavako tsony atovy mihitsy zay tsy ahitana anahy. Dia voninahitra ho an' Jesosy fa nesorin' Jesosy tao le lehibe dia soloany lehibe hafa indray. Alleloia. Tsy hoe le lehibe hafa fa Andriamanitra saro-piaro amin'ny fiombona antsika aminy. Dia tao aorianan'izay dia rehefa nisolona le lehibe a dia le lehibe manaraka indray a namoaka noty hoe foana manomboka izao le danse isaky ny farany taona. Dia rehefa foana le danse foana fa le lehibe indray a nandefa hira profane hiran'izao tontolo izao to dia tsorona hiran'izao tontolo izao a sady mafy be ao am-piasana dia lasa niady indray ny fanahy hoe ahoana indray nijoroko satria zay zavatra henonao a mitonga fisaintsainanao a dia lasa miteraka sentiment raha tsy ambenana. Dia tao anatin'izay a niala koa le lehibe anankiray a dia lasa nilamina ny zavatra rehetra tamin'le fotoana voalohany le lehibe le nanao pression directe dia no affectena tany amin'ny toerana lavitra be raha ohatra hoe tany atsimo dia tany avaratra tsy fomba fiteny fa tena zay mihitsy le izy tena naafectena lavitra be zany hoe tena ohatrany hoe nampijaliana mihitsy zany raha teo amin'ny nofo fa zay nisy eo ny voninahitr'Andriamanitra. Amen. Dia zao zany a lasa nilamina rehetrarehetra tsisy danse tsisy pression a lasa afaka mifantoka tsara manao communion amin'Andriamanitra. Tiana tenenina dia hoe saro-piaro amin'ny fiombonan'Andriamanitra. Rehefa nivavaka ianao a tao anatin'izany maro ny zavatra nylalovany dia aza kivy fa manana finoana foana fa tian'Andriamanitra tsika hiombona aminy a amin'ny saina sy amin'ny fo a ary amin'ny fanahy. Ndao tsika hitehaka mafy a ho an'i Jesosy. Alleloia. Fijona vavolombelona manaraka. Voninahitra ho an'i Jesosy a ny ahafahako mijoro vavolombelona. Tamin'ny 25 février teo zany nanomboka nivavaka tato. Tsy volontaireko mihitsy aloha le izy fefa nisy namako tato fa tsy nataitra anahy fa nandalo zavatra mafy be ny lalovany ankonanay a dia ho anahy manokana nandalo ady konkoa za satra ny dépression za dia ny tao anatiko hoe zaho a hitady any tompo foana andeha hivavaka dia niteny tamin'ilay namako aho hoe zaho a naraka andrirapitso andeha taty dia voanitra tato dia nandeha tamin'izay le hoe misy mpanjaka dia nandeha tao anatin'ilay izy hoe izy manala ireo entana mavesatra dia tena mitomany be aho tamin'izay satria tsapako hoe tena teto Andriamanitra dia manomboka nanasitrana anaty kelikely dia inefatra tonga teto dia nisy niova tany anatiko tany dia nitoepoko mihitsy no tiany Jesosy kasihana satria za isako mandalo zavatra hatramin'izay fiarahako tamin'ny tompo dia tereko foana Andriamanitra natateraka ny sitrapoko hoe mba ataovy mety raha ngaty mba ataovy mety fa tato tena hoe nitarihan'i Jesosy tena lasa niany koa ka dia tsy satsony aho hoe za miteny amin'ny fanahy masina hoe ataovy zao fa tato tena nampianariny fanahy masina hoe izy no mitarika dia za manaraka ny sitrapony dia tao anatin'ny fanekeko an'Andriamanitra hoe hitondrana amin'izay tiany hitondrana ana amin'izay nanomboka sitrana niala ny vesatra tato anatiko tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy. Dia amin'izao za amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ataoko na amin'ny fiainany ankonanay na mbola hoe mandalo désert kely ary izay amin'izao tena tsy matahotra intsony aho fa manam-piadana satria fantatro hoe fanahy masina no mitarika dia rehefa zanany dia adidin'i Jesosy dia voninahitra ho an'i Jesosy dia fantatro konkoa hoe taloha efa ela be nanao rally tany aminay tany mahitsy tato saiko 2012 sa 2013 mbola kely tamin'izany dia zavatra nangatahako resaka momba ny fianarako dia za tsy nieritreritra mihitsy hoe indray andro any kay za ho entin'i Jesosy eto fa teto nanasitrana ny tompo anahy dia teto nanovan'ny toepoko dia tena hoe voninahitra ho anahy satria efa antsonao anahy le izy tamin'izany dia tsara foana fotoanany tompo dia voninahitra ho anazy rery any. Voninahitra ho an'i Jesosy. Alleloia. Fijona vavolombelona farany. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany ny joroko vavolombelona eto hvkl fotsiny ty za rery sisa mivelona amin'ny ankonako rehetrarehetra fito mianaka zay dia za rery sisa dia nisy fotoana korotana amin'ny fiainam-pitiavako dia tena tao anatin'ny herinandro
alahelo foana dia fiaino ohatrany hoe tabiana tatatsaiko daholo ny zavatra ny ainako rehetrarehetra dia niezaka nitady solution foana amin'ny olona rehetrarehetra hoe mampahery izy ohatr'izany dia tsapako hoe ny eo amin'ny olona misy fetrany ihany juste amin'ny teny fotsiny hoe courage dia fantatra hoe tsy dia efa teny fa ohatrany hoe lasa fahazarana heniny sofiko fotsiny ilay izy fa tsy mitondra tena fiadanana ato-anatiko dia nanomboka mivavaka dia rehefa mivavaka za dia ozy izy aho hoe Jesosy aho mino aho fa matoa naseho anao tamiko ny fiainana rehetra lasa dia zakako hatramin'izay dia mino aho fa mbola afaka nitantana na any amin'ny dingana tsara kokoa mihoatra noho ny ainako hatramin'izay ianao dia nisy fotoana za atao anatin'izay semaine zay a ozy aho hoe inona tsony moa zany no ataoko hoe tena niasa tsisy fitiavana rava dia ray aman-dreny lasa ray tam-polo lasa dia naheno tenin'Andriamanitra hoe azanao daholo izay hitanao rehetrarehetra ety an-tany aza mieritreritra na inona mihitsy ozy izy fa mifatoa dia katsoa ny fanjakako dia nandray an'izay teny izay aho dia après an'ilay herinandro a nisy olona avy any avelany nifampiresaka tamiko dia to dia zany teneny za ozy izy a raha n'Andriamanitra anampy anao dia za ozy izy tia atoky anao aho ozy izy fa mandehana any amin'ny fianakaviako amapiko no izy izy dia io olo io mbola tsy naona tamiko mihitsy dia ozy aho hoe amaolombelona ahoana re zany ho any amin'ny tany any alavitra be any aho dia ahoana raha tsy tavaverina etsony efa ntsisy tsy fantatro ny atsimo sy andrefanany dia na eny feo foana mandehana ihany aloha fahasoanao io tany a nakany dia hita fianakaviany dia le mama miantso amin'le zanany foana any avelany hoe mahafinaritra be ozy izy miara-miaina amin'ny fandresena tena tianay hijanona eto aminay foana izy dia faly be le zanany dia tsy maintsy mody ozy izy a fa ny antony ampandehanako anazy ihany mba dia atoky anazy fotsiny a hoe tena afaka ametrahana fahatokisana ve izy dia miverina dia rehefa miverina teto dia ozy izy mantsy anao hoe fandresena aza manatsony ianao ozy izy manomboka androany a fa ray sotro ny mamanao a dia izay zavatra rehetra ilainao ozy izy a za daholo miantoko anazy alleloia dia faharoa manarakaraka an'izay a nahita asa tany avelany a dia efa vita ny passeport efa vita daholo ny zavatra rehetrarehetra dia n'Andriamanitra reriano ny voninahitra miandro départ sisy alleloia ndao tsika hitsangana ndao tsika merina ny voninahitra any amin'Andriamanitra Andriamanitra mifeny zavatra rehetra ny Andriamanitra ao ny loza voafehany tsy hahafaty anao izay zavatra tsy vita ny procureur vita ny mikasika fon'olona vita ny manova fon'olona Andriamanitra saro-piarony amin'ny fiombonanao aminy mahavita mandefa olona izy eo amin'ny fiainanao hikarakaranao ary mahavita manaisotra olona izy izay manelingelona amin'ny fiombonanao aminy Andriamanitra mitarika ny tsirairay mba ho eo amin'ny fanatreha sy eo amin'ny fiombonana ary manotrina amin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny saina ny Andriamanitra ao ny devoly mety miezaka mampatsiahy anao ny lasanao mba hampitanondrika anao fa Andriamanitra miezaka mamily ny masonao mamily ny fifantohanao mba tsy hibanjina afa-tsy Jesosy Kristy avy any Nazareta rery any asandrato ny tananao dia ndao tsika hivavaka Jesosy a fifantohanay dia ho any aminao irery any misaotra fa ianao lay mifeny zavatra rehetra eto amin'ny fiainanay izay tsy vita nizaniza dia hainao vitaina Jesosy a misaotra fa saro-piaro loatra
ny amin'ny ainao izay natolotra ao ho anay ianao, saro-piariny amin'ny fiombonanay aminao ianao. Misaotra Jesosy fa mitarika anay ianao amin'ny alalan'ny fananao masina. Tsy ahita valim-bavaka fa ny maso hibanjina anao. Misaotra Jesosy fa mijoro mandrakariva ianao mahatoky, na dia misy fotoana ary zahay ohatra mibanjina ny lasa, dia ianao mamerina ny fifantohanay mandrakariva, fa ianao ilay tompony finoana sy mpanefa izany. Androany izay Jesosy dia mitoraka aminao, ianao ilay mpanjaka, ametrahanay ny satro-boninahitra rehetra, anomezanay ny dera sy ny laza, ary ny voninahitra mandrakizay, mpisandrata mandrakizay raha eo, amin'ny anaran'i Jesosy amen. Andao hitehaka mafy andraisantsika mpanokon'Andriamanitra manasanao azy toerana tompony. Alléluia. Sika hitehaka mafy be ho an'i Jesosy, mahazo toerana vetivety mbola hivavaka sika raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao tokoa ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, ilay izy hatrizay ka ho mandrakizay, ilay Andriamanitra tsy to, dia ilay Andriamanitra izay maneho ny fahatsaranao ary miseho hatrany fa velona, satria maneho ny fiasanao sy ny fahatsaranao amin'ny fiainan'olona maro. Mino androany tompo fa androany ray ianao dia afaky ny aneho izany, satria tsy miova ianao maly sy anio ary mandrakizay. Aroka ny voninahitra ao sy ny fanatrehanao ahenika feno hikasika ny fony tsirairay avy ihany koa, ary ny fanahinao masina ilay manazava sy mampatsiahy ny teny rehetra, dia hiasa ao anatinay tsiray avy ihany koa, amin'ny anaran'i Jesosy amen. Alleluia. Andriamanitra tokoa dia lina ary ty ny fandrosoantsika, ny fandrosoantsika amin'ny fanjakany, fandrosoantsika amin'ny fiombonana aminy ary amin'ny fiarahana aminy. Raha tsy izay tsy ny teny hoe ao amin'ny Hébreu 10:7-8 fa isika tsy mba namana izay miemotra ho amin'ny fahaverezana, misy lalana ary misy fomba fisainana, fomba fihevitra mety mahavery atsika, ary mazava ho azy misy toetra ihany koa izay mahavery atsika, ary tsy tian'Andriamanitra sika zay ho amin'izay lalana izay. Andriamanitra tia ny fandrosoantsika, fanjara atsika kosa ny maneho an'izay etaeta androso izay hiala amin'ny dingana anankiray ho amin'ny dingana anankiray, ary manidy izay lalana tsy hitondra antsika amin'izay fiemoran'izay. Amin'ny fomba ahoana? Amin'ny fahafantarantsika ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny alalany teniny, ary amin'ny fiarahantsika amin'ilay mpana lalana, na lalana ihany koa manondro an'izay lalana izay, tsy andehanantsika amin'izay lalana tsy tokony andehanantsika, satria mpana lalana izy ary manokatra lalana izy. Tahaka an'izay nisehoany tamin'ireo vavolombelona maro renesitsika teo. Alleluia. Isaky n'izay tombonandro omen'Andriamanitra atsika, na ny fahavelomana izay omen'Andriamanitra atsika, dia asinareo fa izaho dia miatrika an'izay andro izay amin'ny hatrangany zavatra sy sehatra maro sy zava-misy maro. Ary minao fa ohatr'izay ihany koa ianao hoe tsy hoe akory hoe miatrika andro ianao dia mandeha ho azy ohatr'izao ilay tontolo andro, raha tsy hoe nga fa nefa mbola miatrika ihany ianao. Tiako tena hoe raha tsy hoe nga hoe makaseza ianao dia mipetraka eo an-tokotany dia miandro fotsiny izay arivany andro, fa na izany ary mandeha ny fisainana ary mandeha ny eritreritra ao anatinao ao. Dia izao izay zavatra atrehantsika izay dia ny zava-misy dia mety anarona ny finoana ao anatintsika izay tokony hitoetra ao ambony ny fiainantsika, nefa azavaiko rehefa avy eo ao amin'izay tenin'Andriamanitra izay hovakintsika rehefa avy eo. Fa ny tiako ambara dia izao, tsy tokony ho ny zava-misy sy ny zavatra iainana
manafina ny finoantsika. Ny finoana mantsy dia zao, eo amin'ny mahatapidalakalen'ny olona, eo amin'ny elanela mahatapidalakalen'ny olona sy ny fahamarina ny tenin'Andriamanitra izay mety tsy takatry ny saina, dia le finoana no tetezana na lalana mampitohy an'izay mahatapidalakale antsika izay sy ny eo amin'ny fahamarinan'Andriamanitra izay mety tsy haintsika manazava azy, fa fahamarinana teny voambara sy teny vakina dia mipetraka ho fahamarinana. Raha isika ho fahamarinana dia ny finoantsika no mameno no manohy an'izay mba hatateraka an'izay amin'ny fiainantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Azo be. Izany hoe ny olona zany ny amin'ny fomba fiainana sy ny fijery dia voafetra ihany. Ny tenin'Andriamanitra misy zavatra tsy takatry ny saina, fa ikentsika ho fahamarinana dia izay le finoana izay tokony tsy ho voasary ny zavatra iainantsika na ny zavatra hitantsika na ny zavatra saitsaintsika. Amen. Ao amin'ny Lioka 4:20 ary rehefa nandeha reto mpianatra anankiroa any Emaosy, naheno sy nahita ny zavatra nisy. Hoe le Jesosy ange efa niteny an'izao hoe ho faty izy, ho ampijaliana izy, ho faty izy, ary hitsangana izy amin'ny andro fahatelo, fa tsy hitanay hoe ahoana. Dia reto misy fahatsapana ateraky ny zava-misy teo amin'reto mpianatra reto. Mety ateraky ny toetra le izy, fa hita misongadina kokoa amin'ny hoe fahatsapana, satria nanana tonga nalahelo ireo mpianatra ireo. Ao amin'ny Lioka 4:20, ary izy taminy, ahoana izao teny resahanareo ety am-pandehanana izao, i Jesosy ny teny tamin'ny mpianatra roa dia nijanona ireo sady nalahelo tare. Nalahelo izy. Rehefa nandeha niaraka tamin'ny mpanalalana dia Jesosy, izay ny zava-dehibe aloha mila atao azo antoka fa miaraka amin'ny mpanalalana ianao dia Jesosy, ilay mpanokatra lalana, izay no zava-dehibe indrindra fa antsika mihoatra sy mampisongadina izay finoana izay mba ho ilay tetezana marina tokoa mitazona ny antom-pisiny sy ny asany eo amin'ny fiainantsika. Dia mila azo antoka ny fifatoantsika amin'Andriamanitra, dia izay foana le averina hoe mila manana izay fiombonana izay mba hananantsika, hiazonantsika izay fifantohana sy fomba fijery izay mibanjina an'Andriamanitra. Nanana alahelo ireo mpianatra ireo ao ambanimbany eo, dia hoy indray ny tenin'Andriamanitra milaza ny tantaran'isy. Nefa ao amin'ny 4:20 nefa nantenainay fa izy no ilay efa navitra ny Israely, ary tsy izany ihany fa androany no andro fahatelo hatr'izay nahatongavany izany. Ohatrany hoe androany le andro nefa mbola tsy hita ihany hoe ahoana. Nefa ny teny fahamarinana dia efa hoe efa vita ny zavatra rehetra, nitsangan' Jesosy tokony hifaly sy hitoetra ao anatin'izay. Izany hoe nanana fisalasalana indray reto mpianatra, nalahelo, nanana fisalasalana. Ary hitantsika ao ambany eo amin'ny 7:20, tsy 7:20, ao amin'ny 7:20 sy 4:20, nanana fahamainana ihany koa izy, nateraky ny alahelo, fisalasalana, dia lasa ohatran'ny kivy, lasa ohatran'ny tsy nazoton'ny vavaka izany. Tsika koa rehefa mandalo sedra, tsy ataoko hoe sedra fa mandalo tranga-javatra eo amin'ny fiainana amin'ny tontolo andro anankiray dia mety mitranga ao amintsika izany. Fa ny zavatra azo antoka sy ny vaovao mafaly dia izao, tsy maintsy mikolokolo sy miditra amin'izay fiombonana amin'Andriamanitra izay tsika. Dia aiza miditra ao amin'ny teniny mba hitany voninahiny, mba ahatsapa ny fanontronany ihany koa. Ary izay no nahatsarany izy reto. Teo koa Jesosy izay tsy manary rehefa ao anatinao ny etaeta. Teny an-dalana tsy nandroakan'i Jesosy reto roalahy reto, fa niaraka tamin'ilay mpananalana, niaraka tamin'ilay lalana, niaraka tamin'ilay mpanokatra lalana. Androany ianao mety manana fahatsapana hafa, mety manana fisainana hafa ivelana izay mety fahamarinan'Andriamanitra, mety hanarona an'izay fanantenana sy finoana ao aminao izay. Fa androany ianao eto amin'ilay lalana, eto amin'ilay mpanalalana, eto amin'ilay mpanokatra lalana izay afaka merina anao ao amin'ny fahamarinana, satria azo aina ny finoanao. Mahita androany fa velona
ary tsy miova ary tafatoetra izay finoanao izay amin'ny anara mairin'i Jesosy Kristy velona sy masina ary manan-kera avy any Nazareta. Eto ny tenin'Andriamanitra manambara ny fanatrehan'Andriamanitra, manambara ny fahaiza-manao sy ny fahatsaran'Andriamanitra. Dia io ary fotsiny izay mety fahatsapana ao anatinao, nefa mino fa misy akony any amin'ny toetranao ihany koa zany. Mety nisongadina koa ny fahatsapana satria eo ny fahalelovana, eo ny fitsalasalana, ary eo ihany koa mety fahamainana noho ny aterak'izay. Fa za miteny tsy miala maina eto ianao androany amin'ny anaran'i Jesosy, tsy miala maina eto ianao androany amin'ny anaran'i Jesosy. Mitsangana ianao dia mivavaha feto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ilay tenin'Andriamanitra izay nambaran'i Jesosy, satria tamin'io fiarahana tamin'ny mpianatra anankiroa io dia nitantara Jesosy ny amin'ny fahamarinany sy ny amin'ny fisiny, ny amin'ny fahamarinany teniny izay efa nambara hatramin'ny Mosesy. Jereo angeta amin'ny alohan'ny vavahantsika ao amin'ny Luka 4:20 ihany, 7:20, dia izao ny teny eo hoe dia nanomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpamoronany rehetra izy, izany hoe ohatrany nanao résumé kely ny testamenta taloha tamin'ireto mpianatra reto nanambara ny teny, fa tsy maintsy hitranga izay zavatra voalaza tamin'izany noho ny fahamarinany tenin'Andriamanitra, ka nanambara taminy ny hevitry ny teny milaza azy ao amin'ny soratra masina rehetra. Anambara ny teniny izy ao amin'ny soratra masina amin'ity anio ity, dia aoka ho feny sy hisokatra amin'izany ny ao anatinao, mba ho tafatoetra sy hahazo laka tsy hiova izay finoana ao anatinao izay. Ninninona mety mitranga, ninninona mety tsy mitranga, dia mihazona sy voazona amin'ny fifatoranao, mihevitra ny fiombonanao amin'Andriamanitra. Ary farany rehefa niatrika an'izay ny ray andro izay, raha nikarakara taratasy dia ohatrany niela tsy hivoaka ilay taratasy ny karakaraina, dia ohatrany nanamelo tena hoe fa ahoana ary zavatra maro no efa natao nefa tsy mbola mivoaka ny taratasy. Dia izao ny zavatra tsapatato anatiko, nampitoetra tao anaty fitsaharana hoe ianao raha nanao taratasy tsy nandeha tamin'ny tsy fahamarinana ary tsy ho ampitanjona ho amin'ny tsy fahamarinana fa nataonao ilay taratasy, dia izay no niteraka fitsaharana. Izany hoe rehefa mihoatra an'izay fahatsapana izay ianao dia afaka ny tafatoetra ilay fitsaharana ao anaty. Ary rehefa tafatoetra ilay fitsaharana ao anaty dia afaka mihevitra sy mifantoka ny amin'ny fiombonanao indray, izay ny dingana manaraka, mibanjina sy mifantoka amin'Andriamanitra, mba tsy hahita hoe inona ny zavatra mbola tsy mivoaka ilay taratasy, na hoe inona mampitaitaina ao anatin'ilay dia tsy fivoahan'ilay taratasy, satria fahatsapana zany. Dia hoe mifantoka sy mikolokolo an'izay fiombonan' izay, dia tahaka ny reto mpianatra tamin'ny fotoana farany dia nanehoan'Andriamanitra fasarobidiny fiombonana aminy tamin'ny alalan'ny zarany mofo sy ny rano. Ary ihany koa ny teny nefa Jesosy tamin'ny fotoana io hoe afaka ny andeha lavitra, izany hoe nanana safidy anakory reto mpianatra reto, afaka niaraka tamin'i Jesosy andeha lavitra, nefa teo amin'ny fatakaran'ny mpianatra aloha dia hoe aloha ianao mijanona fa efa hariva ny andro miatra no, dia nanana programma ho an'izy ireo koa Jesosy, nanokatra ny masony alala fa marina ny teny ary andrasana izy anambara ny filazantsara dia ny famonjena. Amen. Izany rehetra zany dia manentana antsika hatrany ho amin'ny fisokafana sy amin'ny fifatohana, andraisantsika ny teny mba hirosoantsika bebe kokoa hatrany ao amin'ny fiombonana amin'Andriamanitra. Asandraton'ny vavako raha eo amin'ny anaran'i Jesosy nipofonao sy nambaranao tao anatin'ny teny, raha niaraka tamin'ireo mpianatra voalahinao, mety no inina no azonina ny fijeriny satria tianao hisokatra bebe kokoa amin'ny ara-panahy, amin'ny fahatakarana hafa kely izy ireo, ary izany no tianao ho fahatsapanay androany, ary fisokafanay ihany koa mba tsy hifantoka amin'izay mety hitan'ny masonay sy mety tranga hiainanay ka hitondra fahatsapana hafa kely hivelona ny fahamarinanao atao anatinay. Androany Tompo dia aoka ny masony tsirairay avy, masom-panahy tsirairay avy, ahita sy hifantoka
ary isokatra aheno ny fahamarinanao ary raha tsy takatry ny fisainanay dia aoka ny finoana izay efa napetraka ao anatinay ho ilay tetezana na lalana ahatakaranay izay tianao ambara ampitrango izany eo amin'ny fiainany tsirairay avy amin'izay etaeta tia ny tsirairay avy ihany koa anatonana anao androany amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy velona sy masina ary manan-kery avy any Nazareta mitenena aminay ary tompo fa vonona ny haino anao izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mitiafy ianao mafy be ho an'i Jesosy andraisantsika mpanompon'Andriamanitra ihany koa. Alleluia. 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 Natsika tiaka mafy tsara ho an'i Jesosy miaraba antsika tsiraray avy indray nahatratra nyity fotoana maraina tonga soa eto amin'ny fanatren'Andriamanitra ianao ataovy anatin'ny saina ary averenao anatin'ny saina fa tsy hoe velona ho azy ianao fa Andriamanitra namelona anao zay mahatonga salamy milaza hoe nandry aho izy izy nandry aho izy izy ka ny fo satria ianao Jehova no nanoana ny fanohanan'Andriamanitra anao no mahatonga anao tafafo maraina avy amin'ny tompo zany. Alleluia. Zanato ny tananao dia asio fisaorana sy fankasitrahana hatrany. Isaoran'Andriamanitra izao famaranana ny herinandro izao. Isaoran'Andriamanitra ty volana me vaovao ty izay nisokafan'ny tompo antsika. Ankasitrao amin'ny fonao manontolo ny dinga nitondrany ianao. Misaoran'Andriamanitra fa reny vavolombelona naseho reny dia ho fankahirezana antsika menakavy. Fa raha misy ny trouble dia tsy maintsy misy ihany koa farany trouble ary iseho Andriamanitra ny eo ny voninahiny. Misy zavatra sarotra, misy zavatra mafy, misy zavatra hieretana fa miseho Andriamanitra manangana sy manavitra anao. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fotoana maraina. Misaotra ny amin'ny fitantananao, misaotra ny amin'ny tombonandro, ny hery sy tanjaka omenao anay vao maraina. Misaotra ny amin'ny fitarianao tonga soa eto amin'ny fanatrehanao izay androany. Misaotra fa misokatra sokafanao anay ny mois de mai ray manontolo indray. Misaotra fa manomana ny tsara indrindra ho anay ianao mandritra nyity volana ity. Misaotra ny amin'ny teny, misaotra ny amin'ny vavolombelona naseho anao fa tsy miova ianao ao anatina situation faran'izay sarotra tsy ananana ny fahefana ianao mitompo ny fahefana rehetra dia afaka ampitsimbadika ny situation dia izany no ankasitrahana sy isaorana ianao. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fiainany tsiraray avy samy manana ny atrehany tsiraray avy mety samy manana ny vesatra fa samy entinay eto amin'ny fanatrehanao kosa zany araka ny teninao hoe ianareo rehetra izay miasa fatra sy mavesatra entana makalesa aty amiko fa zany no nomenareo fitsarana. Zavela hifarana foana ho anay ny fivoriana androany. Ninona mety ho antony tompo mety tsy mampifantoka mety mitady hitondra korotana na confusion anatin'ny zanaka ao tsiraray avy aoka ny teny izay nomena ho amin'ny androany hitondra fahazavana ary anokatra fanantenana anova ny fahafatesana ho tonga fiainana ao anatinay. Ray amin'ny anaran'i Jesosy mame voninahitra anao zay ianao no manjaka eo amin'ny fiainanay ary ny fomba anjakanao dia manjaka amin'ny rariny sintsiny ianao ary manjaka amin'ny fahamarina eo amin'ny fiainanay. Tsy manao fitondrana mitongilana ianao na mitanila na sanatria mitondra ny fiainanay amin'ny fahadisoana mety sy marina foana no ataonao fa izay tsy mahatakatra araka ny voalaza momba amin'ny fahendrenao fa raha fantatry ny mpanapaka izao tontolo izao dia tsy nomboany teo amin'ny azo fijalian'i Kristy. Misaotra ny amin'izay lalovany tsiraray hafa eo ianao no aneo fa mbola ianao ny mpanjaka ary ianao ny mpanjaka hatramin'ny farany ary ianao ny mpanjaka mandrakizay. Ny zavatra fantatray dia izay voalazan'ny mpanjaka dia lasa lalàna miatra ary mino izay fa mifanjakanao dia fanjakana tsy azo ampiororono ary mifanjakanao dia efa nampitoerinao ho ato anatinay ary amin'ny alalany fanjakanao ato anatinay dia manana fanantenana izay fa afaky ny ho isa niditra amin'ny fanjakany lanitra inkeo. Mankasitraka sy mame voninahitra anao izay raha eo manokatra ny fona hiatrany izay tao fanatrehanao hideranao hihira amin'ny fanantenana ankalazanao amerina ny teny mpampanantenana nomenao ny boky ny apokalipsy fa amin'izany fotoan'izany ho fafanao ny ranomaso ho foananao ny fahafatesana ho foananao ny fanantainana ary tsy hisy fitaraina na alahelo. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta fa ianao dia marina izay nitenenao hatramin'izay tanteraka raha-potoan'izany. Raha iso ny voninahitra tompo
fa mendrika anao ary anao atramo taloha indrindra ankehitriny ary mandrakizay raha iso voninahitra tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Halleluja, amen. Misy mpanjaka manatriketo sokafiny fo andray azy ny fiderana no andakany ny fahasoavany ho aneny kiantsika izy manana ireo enta mavesatra ireo amboa rehetreo antongony misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy Dao tsikitiaka mafy tsara ho an'ny anaran'i Jesosy ambony indrindra natateraka re fangakana sy vavolombelona hatrizay androany sy araka amintsika aiza ny orakoraka ho any tompo e ho azy mihaja sy voninahitra ho azy mihaja sy voninahitra mendriky lany atresoaty nalevina mitsangana ke mitsangana mike mifasana tsy natazonazy nifidera eo azy mandrakiza ilanandresy tompony fanarai Jesus
fankasitrahana iray amin'ny anaran'i Jesosy avy any anatin'ny fona misaotra betsaka. Misaotra betsaka fa tsy maintsy misy ny farany. Tsy maintsy misy ny farany. Tsy maintsy faranana ny zavatra rehetra. Misaotra Jesosy fa ianao izay faran'izay. Tsarovindray ny tsiraray avy izay tonga eto androany. Amin'ny alalan'ny fanampiny fanainao masina mba anitsiana itena ifanaraka amin'ny sitraponao. Ary iala eto izay dia ifankahita amin'ny fankasitrahanao ary ifankazatra aminao iadananay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Teka mafitsika ho an'i Jesosy. Teka mafy be mihitsy ho an'i Jesosy. Mendrika ho azy zany. Maza ho toerana vetivety teneno akaikinao tonga soa eto amin'ny fanatren'Andriamanitra hoe afaka mamangy Andriamanitra zao hoe raha voarainao ny teny hoe. Anio manokantsika dia hijery lohahevitra anankiray nampitondraina ny lohateny hoe Andriamanitra miara-miasa amin'ny fahatsiarovanao. Andriamanitra miara-miasa amin'ny fahatsiarovanao. Avereny hoe Andriamanitra miara-miasa amin'ny fahatsiarovako hoe. Misy ny fahatsiarovana ary misy ny fanadinoana. Isaia toko fa 9:7 amin'ny Jesosy. Tsarovo ny zavatra taloha izay efa lasa ela. Fa izaho no Andriamanitra ka tsy misy hafa. Izaho no Andriamanitra ka tsy misy tahaka. Misarika amin'ny finoantsika Andriamanitra fa tsy miova izy. Izy no Andriamanitra hatrizay, mandraka androany sy mandrakizay. Azonao tsaroana izay nitranga rehetra tany aloha. Ohatra maheno Andriamanitra miteny hoe mahereza fa raha ny hevitra ny tany aloha tsy latsaka izay ny anjaranao. Tsy maheno tehaka ho an'Andriamanitra. Isaia 43:18 naran'i Jesosy, aza matsiaro ny lasa na misaina ny taloha. Indro izao efa nao zava-baovao ko ankehitriny dia efa miposaka izany, tsy halala izany va nareo. Any amin'ny dezera no havako lalana ary any amin'ny tany lao no asiako ony. Eto indray Andriamanitra milaza fa misy zavatra tany amin'ny lasa, tany amin'ny taloha tsy tokony ho tsarovana. Tena miteny mihitsy Andriamanitra hoe aza matsiaro fa mila dinoina. Amina fomba fanazavana hafa dia hoe aza mijanona any amin'ny lasanao. Satria misy zava-baovao voaomana Andriamanitra any amin'ny rapitso sy ny hoavinao. Le zava-baovao tsy tany amin'ilay omaly fa le zava-baovao any amin'ny rapitso. Amin'Andriamanitra zany ny dikany hoe hoavy mira zava-baovao. Isaia 43:18 aza matsiaro ny lasa. Isaia 46:9 tsarovo ny zavatra taloha. Tsy mifanipaka ireo teny ireo satria Andriamanitra no miteny amin'izy ireo fa mifameno. Misy zavatra nasain'Andriamanitra tsarovana ary misy zavatra ny didian'Andriamanitra tsy maintsy adinoana. Andro amin'ny maraina misy olona tian'Andriamanitra hatsangana vaovao eto. Fa tsy maintsy ianao miara-miasa amin'Andriamanitra manaiky fa izay tenenin'Andriamanitra hoe adinoy dia miandry ianao Andriamanitra nadino an'ilay izy. Dia izay lazain'Andriamanitra hoe tsarovy dia miandry ianao Andriamanitra tsiaro an'ilay izy. Manome direktiva zany Andriamanitra hoe reto adinoy fa reto tsarovana. Dia rehefa maheno an'izay dia aza ianao indray no miteny hoe aty tiako tsarovana, aty tiako adinoana. Ho sahirana eo ianao. Fa za mahita fa tsy ho sahirana ianao. Satria misokatra amin'ny fonao dia manaiky ampahendrena ianao anaiky ny taridàlan'le endry manome anao fahendrena. Le mahita ny farany ary izy mihitsy ny farany, izy no atao hoe omega. Amen. Ohatrany ahoana pasteur arany dia avy tsy hiditra amin'le zavatra ny ainan'ireo olona teo aloha fa tonga dia hiditra pratika kely tsika dia miverinao amin'ny vérité biblique. Inona le hoe aza matsiaro dia inona le hoe tsarovy. Eto ny Baiboly dia miteny hoe aza matsiaro ny zavatra taloha dia avy eo miteny izy hoe tsarovo ny zavatra nitranga taloha.
averiko indray misy zavatra tokony avela ary misy zavatra tokony alaina indray. Tenenino akaikinao, manana passé ianao io hoe, manana lasa ianao hoe, Andriamanitra manampy ianao hoe mba tsy hanimbanao ny lasanao hoe, fa mba hoenao hoe miaraka amin'Andriamanitra maka ny tsara avy any hoe ary avelao any ny ratsy hoe. Le ratsy resako, le ratsy eo masonao fa amin'Andriamanitra izy avadiny tsara foana avy eo. Azonareo ve? Inona le zavatra mila adinoina? Ninona hitondra fitsarana, jugement, hitondra fanamelohana, condamnation, hitondra fanendrikendrehana, accusation, hitondra fatafitohinana, offense. Avelao. Azy hijanonana ela. Manjary lasa manakana amin'ny fandrosoanao, tsy ahitan'le zavatra manja be amin'ity taona ity, zay tsy azo ampitahaina amin'ireo karazam-paharatsiana atambatra hatramin'izay ny ainanao. Tsy haiko hoe azonao ve zavatra resahan'Andriamanitra zany ve? Atambary daholo zavatra nampitomany ianao hatramin'izay, fa mbola incomparable mihoatra, mbola surpassen'le zavatra tsara be hitranga ato ato reny zavatra be dia be nampitomany ianao reny. Zay mahatonga n'Andriamanitra miteny hoe aza verimberinao ao am-ponao le nampitomany ianao. Mety ho gaga ianao fa ahoana? Satria Andriamanitra tsy afaka miara-miasa amin'ny ranomaso, fa Andriamanitra miara-miasa amin'ny fifaliana. Isaia 12:3, amin'ny fifaliana no atsakanareo rano amin'ny loharanom-pamonjena. Ny famonjena ny loharano tsy ritra, afaka maka eo zay te haka arak'izay ilany azy, nizaniza maka. Fa ny fahafahanao maka an'izay ilainao ao, fifaliana. Tonga eto fenao miaraka amin'ny fifaliana eraky ny sotro kely. Maretatra amin'ny fara fa ovaitsika barika be rehefa avy eo. Tsy mahendehaka ao an'Andriamanitra. Ary mety mialohan'ny fiafarany fivoriana ho avaditsika citerne mihitsiny. Ary raha mbola tsy mainka mody aloha alohan'ny tsodrano, ho avaditsika ireny le bassin ngeza be loatra ny any amin'ny dépôt pétrolier iny amin'izay fotoana izay, hozy Andriamanitra hoe ampenao zay, dia ianao ny teny teny efa be loatra ry izany. Fa amin'ny fifaliana. Ka ny fivoriana amin'ny fanantenana fa hanantona n'Andriamanitra ny famonjena, dia fivoriana misy fifaliana. Ary tsisy fifaliana koa le fivoriana, le olona manantona falifaly koa, tsy excuse koa zany. Ianao mihitsy zany mila mifaly aloha vao omena. Ny kilalao miaraka amin'Andriamanitra zany dia zay tsy mifaly tsy omeko zay. Dia afaka hiteny hoe zaza tereno, tsisy manery ianao fa tsy mahazo fotsiny ianao zany. Satria Andriamanitra te ahita ny fifalianao, ary anisany mi-influencer ny fifalianao ny tsy fifehezanao zay tokony ho tsaronao sy zay tokony ho adinonao. Misy fotoana Andriamanitra mampahery vao maraina be, dia tampotampoka ianao ohatrany tonga dia misy zavatra mitamberina, dia tonga dia voafafa daholo le fifaliana mba napetraky ny tompo sy navoaka ny tompo. Dia ianao ve mieritreritra fa avy amin'ny tompo ve zany? Tsy avy amin'ny tompo ka. Fifaliana no avy amin'ny tompo, fa tsy alahelo. Ninona hitondra jugement, condamnation, accusation, offense, tristesse, colère? Tsy avy amin'Andriamanitra zany. Velao. Averena velao any zany hoe. Ninona koa zavatra hitondra fanantenana, fifaliana ao anatinao, fiadanana, fitsaharana, reny tsarona. Inona no tokony ho adinotsika? Ny fahadisoana nataon'ny olona teo amintsika. Atao vamaina mohatra, tsisy manao amaina, tsisy alleluia. Ny fahadisoana nataon'ny olona tamintsika dia kategorizen'Andriamanitra ho isan'ny zavatra tokony adinonao. Satria androany mety efa niova le olona. Na iziriziry ary ianao ohatrany tsy niova izy pastera, za hiteny aminao efa niova izy. Efa niantso azy dia efa niteny efa niova ny afa mba tenenina hono ianao efa niova hono izy. Tsy haiko za. Mila atao an'izay ianao za vao mino hoe. Ny erreur nataon'ny olona, ny défaut-ny olona, reny le mila adinoina. Erreur sy défaut-ny olona reny, aza reny ny sarangotina meno ny saina. Inona tokony ho tsaroana? Ny zavatra tsara vitan'ny olona sy ny qualitéany.
hitantsika ireo avy eo natao combat ao tokantrano ireo avy eo to dia atsangana ho commando mandresy daholo ny mpivady rehetra izay manatrika eto tsy izay iroso amin'ny tokantrano tsy ho ela tsisy manao amen tsy mamenatra zany rehetra izay le fanteneko ireo tamin'ny farany hoe manaova amenina ho an'ny hafa ho a miangavy ianao mba manana toetra tsara mba manaova amenina ho an'ny hafa fa tsy hoe efa manambadana iny hoe azy vadina amenina dia gaga indray le vadina hoe fady izy indray mbola ilaina ho an'ny hafa iny mila mifampaheriny atsika alleloia inona ny zavatra tokony adinoana zay mety ho very teo amin'ny fiainanao fa inona tokony tsarovana zay misy eo amin'ny fiainanao ny anao le very foana mameno ny sainao fa le eo tsy tadidinao ataonao ohatrany tsy misy atra indray tandremo le asako taloha nefa ianao andro nefa misy asa hafa mihitsy le asako taloha nefa ianao efa omen'Andriamanitra asa fa tavelany ny fifalianao sy ny fitiavanao sy ny fankafizanao dia tsy misokatra ny ao anatiny eo matoy iny nalefan'Andriamanitra fa misokatra ty vaovao ty théoriquement sy logiquement ary supernaturellement atondray zany ny tsara lavitra no le tany ny tsy fisokafa zay mahatonga le olona lasa tsy motive hiasa manao tsy miasa aleoko le taloha zay foana tena akaikinao ianao nga mahita amin'ny farany hoe io sokafan'Andriamanitra io hoe tsara lavitra hoe adiny io ny zavatra tsy mety vita mba tsarovo ny zavatra efa natomboka sambatra ihany efa manana trano telo ny ianao mifototra efa mba voalavaka misaoran'Andriamanitra amin'ilay fototra efa voalavaka azampahorin'ny fijerenao ampialonana ny zavatra tsangany hafa ianao ary efa eo ampananganana tsy mampaninona koa mety mbola tsisy lavaka misaotra Andriamanitra fa misy planina atao anatin'ny saiko efa misy fa misy olona na planina ary tsy misy Luc 22:34 naran'i Jesosy ho Jesosy lazaiko aminao ry Petera raha tsy mbola misy akoho maneno an'io dia andahy intelo ho tsy mahalala ianao zay zao le natinoiny Jesosy fa inona ny tsaroany Jesosy 32 eo aloha kely eo za nangataka ao anao mba tsy levona ny finoanao ary rehefa mibebaka ianao ampahirezony rahalahinao raha antaniny Jesosy hoe izy Petera aminao ny fanontaniana teo dia hoe izy Jesosy aminao fa eto avadikitsika Jesosy ny atao interview hoe azafady Jesosy izy ake Petera aminao dia Jesosy tsy teny izy le nandahy intelo tsy izay ny tenenina fa ozy izy le natsangana dia lasa pampahery rahalahy alleloia asan'apôstôly 9:13 tony le tokony adinoina ty le anatin'le aza matsiaro ny lasa hoy Ananiasy tompoko efa reko tamin'ny maro ny habeny ratsy nataon'io solisolisôly io tamin'ny olona masina sy ny fiangonana tany Jerosalema ty le tokony tsarovana 9:10 Ananiasy mandehana fa fanaka voafidy izy ho fitondrana ny anarako eo anatrehan'ny jentilisa sy ny mpanjaka ary ny zanak'Israely enao tsy ho tonga any amin'ny Sezara fa io ho alefako hatrany amin'ny Sezara dikan'izay ilaiko ianao ho any amina fa ilaiko izy ho ary samy ilaiko zany nareo fa samy amin'ny fotsiny andrahana ka raha antaniny Jesosy hoe izy soly aminao dia Jesosy tsy teny hoe izy le mpandringana fa izy Jesosy izy no hitondra ny anarako any amin'ny Israely ny mpitondra ny Israely ny mpanjaka ary hatramin'ny empereur tsieritreretinao ho tonga any ny anarako satria ho ampiasaiko ty lehilahy ty tsisy olona mivavaka ho an'ny Sezara zany ny vavaka ataon'ny olona ho an'ny Sezara dia alao io rehefa mihinan-kanina maraina dia kenda misondrovaka ao zany daholo na raha sendra midina ny tohatra dia mienjera dia tapatongotra amin'izay tsy afaka manao ny asa mahamperera azy ratsy fanahy ratsy toetra tsotra izay Jesosy ozy Jesosy tiako Sezara ianao tsy afaka hiteny hoe za tsy tia tsy maintsy tia miaraka aminy koa ianao avadiko anaranafa amin'izay le Sezara dia azonao tiako tenena sa ahoana ozy Andriamanitra tiako mpitondra anao dia ianao tsy afaka miteny hoe zany tsy tia raha isangana ny communion omena manokana mialoha ianao angambany
fa tokony tonga dia miombona amin'ilay tenenin Jesosy ianao. Ka raha renao ohatra misatra izay teny izay dia maharetatra amin'ny farany fahositraniny ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery efa ny Nazareta. Misy mihaino ve? Luc 6:45 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny olona tsara fanahy dia mamoaka ny tsara avy amin'ny rakitra tsara amin'ny fony, ary ny olona ratsy fanahy kosa mamoaka ny ratsy fa amin'ny habeny ao am-pony no hitenena ny vavany. Ny secret anaty toetra ahafahanao misafidy mamoaka avy ao anatinao ny tokony avoaka dia fahatsaram-panahy na ihany koa fahatsaran-toetra. Amin'ny teny ao amin'ny Galatiana izy dia hoe fanaovan-tsoa, amin'ny teny anglisy izy dia hoe goodness, amin'ny teny frantsay izy dia hoe bonté. Rehefa tsara fanahy ianao dia mahay mamoaka zavatra tsara foana, ninonina mitrango eo. Mahay ny loka, mahita tenenina ianao. Saotra Andriamanitra fa fumé ny enomby androany. Amin'io to dia tsy voahelingelina ny fonao ahita an'Andriamanitra any ane ilay objectif fa tsy any amin'ilay fumé. Ary vao manaiky ny fonao to dia hampanandraman'Andriamanitra tsiro ny hafa kely tsy mandre mangidy ianao eo amin'izay nekenao fa fitondran'Andriamanitra anao hitsikitsikinao sy efalianao. Izy tao nefa tantarana ty hoe way tena nisy nangalatra daholo ny lamba miaritra ao tokotany. Lasatra mitady ve? Anka derahin Jesosy. Tenena akaikinao mahita irika hoe mba tsy ho mora lako hoe mazava. Mahafinaritra zany seminaire mitonona hoe mahita irika mba tsy ho mora laky, mahita irika mba tsy ho mora laky. Etsy mitrampoky n'olona Sabotsy maraina. Alléluia. Asio aleluia mafy tsara aloha e. Miala eto amin'izay ianao. Tsy mora maka ela, mora mahazo aisa. Enao zay mitrango eo ohatrany tonga dia misy fahatsara-toetra nay anatinao any afaka hijery lafy tsara. Avy amin'Andriamanitra zany. Avy amin'Andriamanitra zany. Ka ny fanaovan-tsoa izay napetraka Andriamanitra ao anatinao no azonao raisina ra-potoana isaky mizavatra midona dia misafidy ianao. Aka zavatra tsara ve? Saka zavatra ratsy. Miangavy ianao mandraisa zavatra tsara. Fa izay ny ahasoanao, sy ahasoa ny fahasalamanao, ary apetiny manodidina anao, ary apetiny mandrakizay anao. Amen. Isaky mizavatra mitranga, mizavatra midona, avoay ny fanaovan-tsoa, le fahatsaram-panahy, le fahatsara-toetra. Ny olona tsara fanahy makatendrony amin'ny zavatra tsara mandrakariva. Olona efa mangarika mbola hoe ndre ditsoka izy. Tena mitsotra aminareo fa tena ohatr'izany zavatra tian'Andriamanitra iainantsika reto e. Fa tsy olona ditsoka dia interprétenao mangarika. Raha sendra misy olona tsy miarahaba anao, atony izy dia arabao. Arahaba ary ilainao soavina. Tompo momba anao. Voata amin'ny lehilahy samy lehilahy rehetra ianao. Raha lehilahy izy ny tompo ao anatiny to dia arabao izy e. Raha izy moa tsy mamaly eto am-bavaka fa mony izy zany. Fa vao vita ny vavaka hoe mitenena amin'ny anaran'i Jesosy, misokatra ny vavany fa zagaga ianao. Aza mora sorena. Zay mihitsy le teny andro maraina, aza mora sorena. Aza atao mampahasorena daholo ty zavatra mitranga rehetra ty. Afaka misafidy ianao tsy sorena. Rehefa tsy raisinao an'le ahampahasorenanao le izy. Zay mahatonga antsika tsy mianatra mandeha eny ambony rano, fa mianatra mandeha amin'ny mazava. Le nitenen'i Jesosy amin'ny Jaona 11 hoe mahatonga nareo tafitohana mandeha amin'ny aizina, mahatonga tsy mety tafitohana mandeha amin'ny mazava. Ka androany tsika tsy mianatra mandeha eny ambony rano, fa mianatra mandeha amin'ny mazava. Tsy mianatra mamindra tendrombohitra, fa mianatra mamindra fo. Ozy ny anglisy afrikanina zay hoe caractère. This is a character. To dia zay. Tsarovy izay nataon'Andriamanitra taminao. Tena akaikinao, tsarovy izay nataon'Andriamanitra taminao hoe
teo zao misy miteny tsy nanao nininina tamin'ny fiainako izy. Aza terena aminany eto miangavy anao aza taitairiny eto misy zavatra efa nataon'Andriamanitra. Fa mamafa ny devoly fa fantaony fa fantsara dia ohatrany tsy tadidy fa raha vao miverina tsara amin'Andriamanitra ianao dia ny fanamasina no mampatsiaro. Ao le toetra, inona le toetra moa? Fahatsara-panahy. Le toetra no ahafahanao maka an'le tsara dia ino no avoakanao. Fa ny ahafahanao matsiaro an'le izy, fanamasina no manampy anao. Tavitratra maheno satsika dia ny amin'ny pratikitsika. Fanamasina no manampy anao hoe tsaronao ve? Fa taminy ianao tao amboaka dia nisy nanakenda. Iza TP. Izy ty TP tady potra. Fa zao tsy hay hoe ahoana satria tamin'izany ray aman-drenao mbola tsy hoe vavaka be nakaizy. Fa tafavoaka ianao, velona ianao. Ary androany mitory teny ao Analakely ianao. Zany zany tantaraiko zany Ka ny fomba ahoana moa tsy atsiaro an'Andriamanitra hoe enao io za zany alao ataoko hoe za fa sy za le izy. Za teva saika nikendainy tatipotrako. Fa raha tsy teo Andriamanitra tsy velona. Ka raha vao mitady ohatry ny vilivily lalana mpatsivin'Andriamanitra tatipotra. Samy manana an'izay mba ahafahanao matsiaro an'Andriamanitra. 2 ans teo indray zay nandeha za sy mamako nandeha tomobile accidenté tamin'ile midina ny Ivato hiditra amin'ny aéroport io tena accidenté tena mivadika tao amin'ile tanimbary tao. Mbola zaza tamin'izany. Mbola tsy nisy mpanjaka tamin'izany moa. Accidenté dia tazoma manay tamin'izany dia ny tena natahorany za dia nisy raha ny lohako. Aike raha atao amin'ny lohany ke fa tsy taminy anahy fa za tsy voakitika. Tsy hoe mpivavaka be zay tamin'izany. Fa tsy tenenina tsy mpivavaka mihitsy moa zany. Fantatrao hoe dikan'izany? Misy fiarovana, misy fiantohana. Satria misy programme 2023 efa hitan'Andriamanitra hoe mbola ilalalala ny ray Sabotsy eto amin'ireo olona mila an'izay io olona eo. Tenenina akaikinao, misy zavatra tokony tsarovanao ianao io zao io hoe. Mila ataonao zany hoe, ary mila verimberinao hoe. Zany resaka zany tsy hoe indray mandeha anatin'ny 5 taona dia anao jobily mpatsiarovantsika. Na isan'andro ary dia atao. Ampetiny firaiketam-ponao amin'Andriamanitra. Nisy taona indray koa, rapatsivo fanamasotra fanamasa dia raikitra zany fitadidiana eto aloha. Teo Analakely tao anatin'ny fahadalàna. Tondra fiara faran'izay mafy be sady tsy mahatsiaro tena. Fo avy eo efa any an-trano. Fiara tsy accidenté. Aina tsy nafoy. Teny aminao mbola tsy mivavaka tamin'izany. Fa ny zavatra tsapako dia zao, nisy tanan'izay nitsimbona hoe ty boay kely ty ohatran'ny tady anaonao foana fa aleo arovana. Alleluia. Misy ohatr'izay koa aminao fa mba asain'Andriamanitra tantaraina fotsiny le anamba isokafany ao anatinao fa any tsy efa na ianao io zao mety efa nitaingitaingina paiso dia nienjera dia tsy maty dia eto misy an'izany zao eto. Na mety efa nanandrakandro naninona vonina tsy tokony manina tany dia kenda fa voaka ho azy le voniny dia velona izy. Eto zao misy an'izay zao eto. Eto zao misy olona efa nanandrakandro nahandro bozaka dia mety efa ninana mihitsy fa mbola nitehirizin'Andriamanitra velona satria maninona? Tiany ianao! Tiany ianao! Aza misalasala ny amin'ny fitiavana ianao. Alleluia! Hozy izy Mosesy, Deutéronomia 32:7. Tsarovy ny andro fahiny, sainy tao anatr'izay hatr'izay, antanio amin'ny rainao fa hanambara aminao izy. Antanio amin'ny antom-panahy eo aminao fa ilaza aminao izy. Tsarovy ny andro fahiny hozy Andriamanitra. Raha lina ianao mba antanio an'izay niaina ny zavatra mba nataoko tamin'izany fa hampaherenao ilay izy. Hozy izy Isaia mpaminany ao amin'ny Isaia 51:1 naran'i Jesosy. Tsarovy ny vatolampy izay nakana anareo sy ny aty lavaka izay niadina anareo.
Anankiroa ny zavatra voalaza eto. Tsarovo ny razambe nofidian'Andriamanitra ny avianao. Fa maninona izy no nifidiako fa tokony hanahaka azy ianao satria izy niaraka tamiko dia ianao koa tokony tafiaraka amiko. Faharoa, Jesosy amin'izay ilay vatolampinakananao rehefa tamin'ny fahateram-bahoaka nandray an'i Jesosy ianao dia lasa ao anatinao Jesosy dia mamerina eto ny Baiboly. Tsarovo Jesosy nakananao. O Jakob, Genesis 32:11. Naran'ny tompo. Vavaka Jakob teto, tozy Jakob. Tsy mendrika nahazo na kely akory aza tamin'ny famindrapo rehetra sy ny fahamarinana rehetra izay nataonao tamiko mpanomponao. Tsy nitondra ninninina afa tsy nitehako ihany fony nitan'ity Jordany ity nefa ankehitriny efa tonga tobo roa. Jakob hoe efa tafa. Amin'ny Genesis 32 io efa tapitra ny ady, efa tapitra. Fa zao ny tenen'i Jakob, tsaroko tamin'ilay mbola tanaty combat. Amin'ny fotoanan'ny victoire, manokana fotoana hatsiaro ny combat, ny tahian'Andriamanitra anao, ny arovan'Andriamanitra anao, sy ny karakaran'Andriamanitra anao, nanotronan'Andriamanitra anao, sy ny nanampian'Andriamanitra anao. Aza sondrina fotsiny tena efa zay fa vita, fa tsarovy. Fa tsy vita io, fa nisy namita. Ary Jesosy namita an'ilay izy. Azo tehaka mavitsara ho an'ny tompo moa. David efa any amin'ilay efa mpanjaka tena efa feno voninahitra, mipetraka ny fanjakana efa tena hoe resy zay tonga eo, manana ny toerana sy ny naizy azy. Zao no soratany eo amin'ny Salamy 27:10. Salamy 7:20 amin'ny anaran'ny tompo. Ozy izy, ny raiko aman-dreniko efa nahafoy ahy, fa Jehovah kosa no nandray ahy. Mety tentsika hoe aza asiana tamberina rangafa fa vita ny ady. Tamberenana mihitsy zany ka. Ozy David, tamin'izany tena nafoy n'izao rehetra izao. Ary nafoy ny ray aman-dreniko. Tsy fafambaraka zany fa vavolombelona. Tsy fafambaraka zany fa vavolombelona. Nafoy ny ray aman-dreniko. Fa tao anatin'izay Andriamanitra niaraka tamiko. Kandroany tonga daholo ny olona teo namako satria efa mpanjaka zao. Nandresain'ny Goliata, mpanjaka malaza, mpanjaka manana mahizy azy. Izany tsy teo naman'i David fa izy David. Tamin'izany mbola balita kely Jehovah nefa teo. Ka rehefa tonga ny fotoana ny voninahitra toy izao dia averiko Jehovah rereniko mbola eo. Mahatsiaro ny aty lavaka izay niadiana azy, na Jakob na Davida. Ny Samuel 15:17, nampatsivy Samuela tamin'ny Saoly mpanjaka hoe ozy izy amin'ny anaran'i Jesosy, na dia noheverinao ho kely aza ny tenanao, moa tsy tonga alohan'ny firenen'i Israely va? Ary Jehovah nanositra anao mpanjakan'i Israely. Tandreo ny problème. Davida mora matsiaro ny fiarahany tamin'Andriamanitra. Saoly mora nanadino, dia nila Samuela nampatsiaro hoe ianao anie kely no nifidian'Andriamanitra. Ko maninona mianatra ny grand nefa fony ianao mbola ohatry ny tsinitsinina tsisy nahita, Andriamanitra ny nahita anao. Asika ve? Ny tsy fananan'ny Saoly an'izay lifestyle na karazam-piainana an'izay natonga ny Saoly lasa tsy niankina tamin'Andriamanitra fa lasa niankina tamin'ny vahoaka, dia lasa natahotra vahoaka fa tsy natahotra n'Andriamanitra, dia lasa nitandrina mba tsy ho tafitohana ny vahoaka fa nataony en second plan ny mety ampalahelo an'Andriamanitra, dia raha araka ny fiainany very ny fanjakana. Avereno n'Andriamanitra ny fifantohanao fa izy ny matoy izao anao. Tena milaza aminao marina dia marina tokoa fa Andriamanitra ny matoy izao anao io. Andriamanitra dia miara-miasa amin'ny fahatsiarovantsika sy ny fitadintsika. Isika ny mila manetry tena sy mazoto mahatsiaro ny fiarahantsika tamin'Andriamanitra. Matetika ny fahatsiarovantsika dia hatonga antsika atsapa fa tena tsy mendrika tsika fa ny famindrapon'Andriamanitra ny nahatateraka an'ilay programa. Dia ilaina izay. Ilaina hainao manasaraka n'Andriamanitra miasa sy hainao eo.
raha tsy zany dia ampifangaronao io dia mety hiteny ianao hoe voninahitro n'Andriamanitra fa nahazo asa ary nazahoako an'ilay asa dia raina ny tompo fa tsara diplôma. Moa ny sariko tany amin'ilay CV koa somary mba le tsara indrindra. Ary tsy vitan'izay fa hitan'zareo ny expérience ny tena ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Toy izy ny tompo hoe ay nazahoanao promotion zany a, ny sarinao tsara, diplômanao matevina, ny expérience anao rezatra. Ozy Andriamanitra, sanina tafitanao zanako. Ndraso ary esoriko vetivety kely fotsiny tanako fa tsy esoriko ela be a, esoriko vetivety kely fotsiny. Fatarao zavatra hitranga, iantso ilay mpampiasa. Rehefa nandinika izay a, ratsy be ny sarinao. Ary rehefa nijery ny dossier-nao zay a, ohatran'ny tsy ilainay ilay diplômanao. Ary rehefa mivory zay, tsy ampy ny expérience anao. Noho izany a, miala tsia ohatran'ny miverina amin'ilay teneninay zay fa tsy raisina indray ianao. Lojika be fa ny eo matika izay dia hivery ianao hiteny Andriamanitra mamindrafo amiko. Sa tsy izany? Mifona aminao any amin'ny vadalako. Sa tsy izany? Ary tsy ameriny intsony a, sa ahoana? Vao vitsy izay, iantso indray ilay olona. Rehefa tena nandinika indray izay dia diso fa sarin'olo-kafa kay ilay ratsy teo fa kay ilay anao kay tsara ihany. Rehefa nandinika ilay diplôma izay a, eo ilay izy fa ny tena marina tsy ilay diplôma ny ilainay fa ianao mihitsiny. L'expérience indray tsy any amin'ilay tena ilainay azy fa bon mety ho azo raisina ihany fa rehefa mivory izay dia ianao mihitsy ny ilainay. Tantaran'olona tena nisy anie zany tantaraikinao zany fa tsy teneniko hoe taiza sinina ilay izy manjary dia fantatry ilay olona sao dia gêné izy. Masoko nahita an'izany. Normal ozy izy zany promotion zany. Ny ariva n'iny ny antso ilay birao, ny ariva. Eo tena azafady ozy izy ohatran'ny nisy diso ilay vaovao navoakanay fa ohatran'ny tsy lasanao indray ilay posta. Dia ozy ilay olona tamin'izay, da niantso amin'ny pasteur Rodolphe, hifonao amin'i Jesosy ozy izy fa tena nanao fahadisoana. Une semaine après, verina niantso ilay birao dia niteny rehefa tena nandinika izay tena mety aminao ihany ilay posta ka. Hitanao, izay ohatran'ny miara-miasa mahasoa izay, ampiorina fanetretenao anatinao fa na mahay ary ianao, tsy ny fahaizanao ny hatafavoakanao fa Jesosy avy any Nazareta. Mety mahafantatra olona ianao fa tsy ny fahafantaranao olona ny hatafavoakanao. Jesosy Kristy avy any Nazareta no hamoakanao. Tsy haiko hoe zanak'izy ianao manatrika eto fa tsy avy amin'izay ny hatafavoakanao fa Jesosy ny hatafavoakanao. Tsy haiko inona mety efa vitanao sy hainao sy entinao eo fa tsy avy amin'izay no hamohan'Andriamanitra anao amin'ny fandresena. Jesosy rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty ary izay fandrese izay no hampandresy anao amin'ity taona ity amin'ny anaran'i Jesosy. Jereo tsara ny fitenin'i Jesosy eo amin'ny Jona 17:5. Ankehitriny raha eo mankalaza amin'ny tenanao dia amin'ny voninahitra niarahako nanana taminao fotsy mbola ary izao tontolo izao. Izako mihetsika dia mahatsiaro an'izany foana Jesosy. Ndry tsika sy nareo niaraka hatramin'izay, mbola tsy nisy ny faniriana an'izao tontolo izao dia efa niaraka tsika. Tsaroan'i Jesosy ny fiarahany tamin'ny ray fa tsy hoe efa lasa olona izy dia lasa indépendant. Tsisy indépendant zany. DT daholo, dépendant total daholo. DTD, DTDD, dépendant total de Dieu. 17:24. Raha eo tiako mba ho any amiko amin'izay hitoerako ireo izay nomenao ahy, mba ahita ny voninahitry nomenao ahy izy fa efa tia ahy ianao fony tsy mbola ary ny fanorenana an'izao tontolo izao. Averimberin' Jesosy foana ary mampahery azy hoe mbola tsy nisy ny zavatra rehetra efa niarakantsika sy ianao ka tsy misy ninninina amin'ny zavatra rehetra ampisaraka aminao fa raha noho ny amin'ny famonjenan'ireo olona be dehibe amin'ny tampokon'olo ireo dia tsy mampanina fa hisaraka vetivety aminao mba ho sauver zareo. Dia teo amin'ny Getsemane amin'izay izy niteny hoe tompo mangidy ity kanefa raha izay ny sitraka ao tairo. Aina tsisy izay tairo izay na tianso dia concordance hoe aiza misy izay hoe tairo. Tiako tena aminao tonga dia voniny Jesosy hoe wow, raha izay ny amonjena ny zanak'olombelona ho ataoko hiaretako. Tsarovy ny zavatra niarahanao tamin'Andriamanitra. Le teo ny voalohany tia niarahanao. Jereo tsara ny tenin'i David amin'ny 1 Samuel 17:34 katrany amin'ny 37 minaran'i Jesosy. O Davida tamin'ny Saoly, ny mpanomponao ny andro ny ondry indray ary nisy liona sy bera tonga tao ka nalaza zanak'ondry teo amin'ny ondry. Nanenjika an'ireo dia namely azy ary azoko teo ambava an'ilay zanak'ondry. Meko ny kokoty avy ato ambony dia ny kokoty avy ato ambany uppercut papapa nisy tonga dia nienjera izy.
ary noho ny andramatra izy no azoloko teo amin'ny sombony lehibe nasiko ny ko dete tonga dia matiko. Liona sy bera samy vonoa ny mpanomponao. I Filistina tsy mifory io ohatra ny tahaka ny anankiray amin'ireny satria miaiky ny miaramila n'Andriamanitra velona izy. Ary io David ny 7:30. Jehovah izay namonjy ahy tamin'ny tanan'ny liona sy ny bera, izy ny amonjy ahy amin'ny tanan'io Filistina io. Dia ho saoly tamin'ny David, mandehana arombanao any Jehovah. Vitany Davida ny mamerimberina ao an-tsainy ny zavatra efa nataon'Andriamanitra. Izay amin'izay le mila tsaroana. Problema zany ny zavatra tsaroana ao androany le valim-bavaka mbola tsy tonga. Zany hoe mahatsiaro zavatra any amin'ny futur ianao. Aza lefa any amin'ny futur aloha ka. Tsaboy tsara aloha passé anao. Nisy taona ianao nangataka vavaka dia nivalian'Andriamanitra. Ndray alina ianao rehefa avy nanarika fotoana teto Somariva. Anatin'ilay fifaliana be iny avy ny orana. Tera-tsemboka fa nisy fiderana. Fa fifaliana fa avy ny ona tamin'ny tompo. Rehefa tonga teo amin'ny arebusy, endre, nangina, tany lao ary tany hevitra izay toeran'izay. Na ihany koa hoe tsisy bizy tsony, izay zany izy raha hitsina. Ary nanandra-tany ianao tamin'izay ora sy fotoana izay nanokatra ny fonao dia niteny hoe Andriamanitra, hitanao aho fa avy nitady ianao. Mba ataovy misy. Ela tonga dia baka to dia niteny le resevera reky tao. Mbola tsy tapitra le vavaka. Zany hoe namaly vavaka anao Andriamanitra. Ary indro rehefa niakatra tao anatin'ilay kalesy ianao, le fiara, le kalesy. Dia ho le resevera le tandapa nilaza hoe aza mandoa ianao na inona na inona. Namaly vavaka Andriamanitra. Rehefa tokony hiala teo amin'ny are dia niteny le sofera hoe zay ne mody eo akaikinareo e. Namaly vavaka Andriamanitra. Tia ny nofinofiny rehetra. Ary dia nitsangana le sofera dia niteny hoe tia versement eto mody. Ny tiako tenenina zany miasa ny Andriamanitra reto miainao anao ane izy mamaly anao izy. Eto amin'ity lesona ity tian'Andriamanitra no atsiaro an'izay fotoana izay hoe tamin'ny indray alina iny mbola tafody ary mbola nampahita ny fity ary tonga dia tafody teo amin'ny vavahadiny trano satria ilay taksi be ke ho tany. Wow, ny aino Andriamanitra tamin'izany dia mibitsika ny fanamasina raha ny aino anao izy tamin'izany. Izy tsy miova omaly tamin'izy ny aino anao ary izy tsy miova androany maheno anao. Ary raha mbola hivavaka ianao raha pitso dia tsy miova izy fa mbola hiaino anao. Ataovy mafy lavitra noho zany mitehaka feny fifaliana ao anatinao. Ampaherenao iroso amin'ny vavaka bebe kokoa ny fahafantaranao an'izany. Amen. Teto Davida tsy kivy nefa ny zavatra trehany mafy. Goliata no nitsangana fa izy Davida efa nampiatrehany fa zay natrehako namaliny ahy. Io manaraka io koa ohatran'le teo. Josoa toko voalohany 15. Ozy Andriamanitra tamin'ny Josoa anaran'i Jesosy. Tsisy olona ajanona eo anoloanao amin'ny andro rehetra iainanao. Tahaka ny nombako ao Mosesy nombako anao koa, tsy andao anao na afoy anao aho. Zay mahatonga an'Andriamanitra mampanantena any Josoa hoe jereo ny fomba niarahako tamin'ny Mosesy dia ataovy ohatran'izay ny fisokafany ao anatinao, fa raha niaraka taminy aho dia afaka miaraka aminao. Raha tonga dia hitarina lavidavitra kokoa dia hoe raha niaraka tamin'i Jesosy dia afaka miaraka aminao satria Jesosy zao anatinao amin'izao tsika miteny zao. Ao anatin'ny mafy be, tsarovy izay nasehoko tamin'ny Mosesy lehibe anao fa niaraka taminy aho tamin'izany. Androany nefa miaraka aminao aho. Raha nisarahako ny ranomasina mena, tsy olona ny Jordana fa aza matahotra. Raha resy tsy no niady ny Egyptianina fa natelo ny ranomasina mena, toy izy Andriamanitra aniraka fanenitra frelon. Aniraka fanenitra androaka mpanjaka sy tafika eo anoloanao. Tsy miady ianao fa ny frelon miady eo amin'ny toeranao. Andatsaka vandra ary mihoatra lavitra no izay vitany sabatra ao. Ny tega ataony vato be avy any an-danitra io. Mpanao bolina Andriamanitra. Ozy Andriamanitra andatsaka vandra anampy ianareo aho. Raha ny tsaraiko juge, raha no tsaraiko ny Andriamanitra ny Egyptianina, ho tsaraiko koa ny Andriamanitra ny Kananita fa kalma fotsiny. Zay le hoe tahaka nombako
amin'ny Mosesy nombako anao. Raha namaly le témoignage be dia be teo amaly anao koa. Misy olona rehefa mihaino an'ireny témoignage ireny dia zao ny atao maninona izy ny za fantatra tsara mihitsy mpiara-manompo iny taorianako io vao tonga izy iny 2017 za efa 2007 ny tato zany ve no hitanao mijiro vavolombelona le olona fa raha zay anao tsy mahita an'le olona fa mahita an'le Andriamanitra nanao le vavolombelona teo amin'le olona. Hitanareo amin'izay misy zavatra mila hitsy eo amin'le fomba fijery fa manjary vilana no andraisanao azy. Rano efa tsy misy omena rano eo dia menomeno rano fotsiny ve nefa rano efa tsy misy tokony misokatra ao anatiny eo hoy any zao misy olona tsy misotro rano satria zay kely mba misy zany naroso fa lasa mitatra le izy nga tsy siramamy dia asiana siramamy amin'izay nga tsy isy dite mitatra io rehefa tsy voafe fehezo io miaraka amin'ny fanampiana masina. Misy zavatra tsara efa ataon'Andriamanitra tian'Andriamanitra mba hoekenao sy ankasitrahanao azy. Amen. Raha nampahitako fity tamin'ny Egyptiana nareo mampahitako fity amin'ny Kananita fa aza matahotra. Mety olona normal ny Egyptiana, mety ho géant Kananita fa tsy izay no mikonty fa za miaraka aminao no mikonty Joshua aza kivokivy eo fa na olona tsotra na olona kely na olona vaventy na olona salatsalana zay totony eo zany manao azy ary tsy maintsy ianao no ataoko mandresy. Jereo le nataoko tamin'ny Mosesy dia izay le ataoko aminao. Jereo le vavolombelona teo fa tsy latsaka ireny le ho ataoko eo aminao. Deutéronomias 7:18 aza matahotra azy ianao tsarovy tsara izay nataon'i Jehovahandriamanitra tamin'ny Farao sy ny Egyptiana rehetra. Hitanao izay fomba fiasan'Andriamanitra rehefa hiandrika firenena hafa ny zanak'Israely dia asain'Andriamanitra matsiaro izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Farao sy ny Egyptiana mba ahery ianao aloha miatrika fa raha ny Egyptiana no resena izay manaraka eo koa ho resena. Mpanjaka Joshua toko 10:720 Joshua toko 10:720 aminaran'i Jesosy. Ary rehefa navoaka ireo mpanjaka ireo nisy mpanjaka 5 zay azon'i Joshua babo dia nentina ho eo amin'ny Joshua dia niantso ny lehilahy rehetra amin'ny Israely Joshua ka nanao tampitarika ny mpiady zay teo aminy hoe manatono ataovy eo amin'ny vozony reto mpanjaka reto ny tongotrareo. Tovitra maheno tsara sika zany hoe nalaina zany le mpanjaka dia atao repose pied atao pofo. Andriamanitra zany mamadika kinga ho lasa pofo dia apetrao ny tongotrareo izy izy dia rehefa napetraka miaramila teo amin'ny tongotro le mpanjaka teo izy izy Joshua aza matahotra na mivadi-po mahereza sy mahatanjah toy izao no ataon'i Jehova amin'izay fahavalina rehetra ao aloha ao. Tao aorianan'izay mahita repose pe be dia be ny miaramila iny misy repose pe tokony anisina tongotra iny koa satria efa nomen'Andriamanitra le référence hoe rehefa za no miteny tamin'ny voalohany ho ataoko le izy dia ho ampiko nareo isaintsaina imaginen'le izy zao no tokony tsarovo ny tongotrareo teo amin'ny vozon'le mpanjaka hiverina fa mafitoto be reny fa ny manaraka eo tsy mafitoto. Asan'Apôstôly 23:11 zareo ny tenenin'i Paoly zavatra nambaran'i Jesosy taminy naran'ny tompo ary ny tompo nitsangana teo anilan'i Paoly tamin'iny alinika nanao hoe Paoly dia mba mamaly nareo hoe eny tompo Paoly matoky fa tahaka ny nanambaranao aho tany Jerosalema no mbola anambaranao aho any Roma koa. Hitanareo ve le méthode ny tompo ozy Jesosy mafy reny tany Jerosalema reny Paoly mafy tompo betsaka ny sakana betsaka ny olona tsy tia betsaka ny ranomaso fa ozy izy ny tompo vita sa tsy vita le Jerosalema vita tompo manaraka indray Roma mety ho mafimafy ve ohatran'ny mafy fa vita io Paoly ohatran'ny be mpanohatra ve ianao tena be mpanohatra tompo ozy izy ny tompo vita io ohatran'ny iarahako tao aminao tany Jerosalema no iarahako aminao any Roma fa ianao tsy mahazo misotro Roma mazava ozy izy Paoly wow raha iainga zany dia tahaka ny tamin'izany ianao ozy izy Jesosy raha tsy nisy nahasakana ny dianao tsy isy ahasakana ny dianao manaraka. Raha nomen'Andriamanitra autorisation tsika hatramin'izay ho any Majunga
omentsika mierinandro ambony eo tahaka ny nombako anao tamin'izany hany a mbola ombako anao mandraka androany anao fitenin'i Jesosy misaotra raha eo fa efa niainao ianao tsy voazao ny fiarahantsika fa efa nisy be dia be ny fahatsiarovana dia manefy toetra avereny hoe manefy toetra ny fahatsiarovana hoe teo amin'ilay teo voalohany teo ozy izy Jesosy matoky miteraka fitokisanao anatinao ny fahatsiarovanao ny efa nisehon'Andriamanitra teo aminao tany aloha amin'ny fampanantenany fa mbola hijoro izy tsy hiova amin'izay fa raha tamin'izany izy niaraka taminao amin'izao koa izy mbola hiaraka aminao dia lasa misy confiance mipetraka ao anatinao ny confiance zany dia azontsika velomina amin'ny alalan'ny fahatsiarovantsika izay nijoroan'Andriamanitra tamin'izany sy izay tokony hijoroanao taovy amen Deutéronomia 8:2 naran'i Jesosy tsarovy ny lalina rehetra izay nitondran'i Jehovah Andriamanitra ao anao tany anefitra 70 taona izao ampanetry tenanao vao matsiaro ianao totroto dia manetry tena ho azy hoe ndry ty lalaka raha tsy teo ianao ndry ny saiko ho fiafarako raha tsy teo ianao taizany mety ho isy androandro raha tsy niona taminao lasa mampanetry tenanao hiteny hoe tompo tsy hisaraka aminao fa hiaraka aminao ary hiaraka aminao hatramin'ny farany sy fitehaka mafy tsara ho an'ny tompo e iresaka sika pratika ny ao an-trano misofla tsara daholo amin'izay fa kitika sujet sensible tsika matsy le teo matsy mbola hoe fandresena ny kanana fa volombelona ny ampiasana fa ty ao an-tanàna na ao an-trano aza dia tsarovo ny lasa tsara zay ny rahanareo menakavy kely zay no ilana ny souvenir satria ny dikany hoe souvenir dia hoe ny soa avenir ny soa ho avy tsarovy ho an'izay efa manana tokantrano tongeto ho an'izay iroso amin'izany ho an'izay efa nomena fofony ary ho an'izay mbola miandro ny fofony dia tsarovy fa vady tsara nomen'Andriamanitra anao fa tsy vady tanteraka mety eo amin'ny mariage mety tena hoe tena kay make-up fa ny arivana iny tsy maintsy fafany reny fafany ny make-up ny dia raha ohatra ianao hifikitra amin'ilay sariny tamin'izy nisy make-up dia mety ho déçu ianao hoe ngainao banga mivady omen'Andriamanitra anao dia vady tsara fa tsy vady tanteraka fa nomen'Andriamanitra ny fahafahanao mivavaka mba hiroso amin'ny fahatanterahana ny tsara natolotr'Andriamanitra anao tsy mahetehaka ho an'Andriamanitra raha kamo mivavaka ianao zany dia mijanona eo amin'ilay tsara ilay izy fa tsy mivoatra mankany amin'ny tanteraka mila miara-mivavaka mpivady miara-mivavaka mpenakavy mila mivavaka ny olona izay mandre an'izany fahamarinana izany tsara fa tsy tanteraka fa atsaraina ao anaty vavaka avereny hoe tsara fa tsy tanteraka ilay izy fa atsaraina ao anaty vavaka hoe raha misy olona zany ohatra hoe tovavy ianao zany ka miteny zany misy lehilahy tonga avany dia hoe tu es parfaite à mes yeux lainy zany satria baiboly miteny fa tsy izay ianao mihaino ventsika fa ianao tsara nanaovan'Andriamanitra anao fa rehefa miroso mambavaka ianao dia misy zavatra se perfectionner lasa me tsara toetra me tsara fanahy lasa me manetry tena me mandevitra misy zavatra miamitombo sy miamiroso eto amin'izay no hidiran'ilay hoe aza matsiary sy ilay tsarovy rehefa mandeha fotoana dia tandremo sao dia lasa mora mahita défaut ianao manomboka le tsy mety ny tsaronao bebe kokoa no le mety sy le tsara voatenina fotsiny hoe hay sy vadinao tonga dia zavatra negativa be dehibe tonga ao anatinao marary ianao ary androany maraina ny fotoana anasitranana anao sitrana aminaran'i Jesosy ianao fa tsy mety zany mihaino ventsika e tsy mety zany hoe ny masonao manomboka tsy mahita zavatra tsara zany
mahita zavatra tsara. Manomboka defo foana no hita. Manomboka le tsy mety ataony foana mitamberiny. Ny faharatsiny foana ny lasotry ny ankalazainao. Andro maraina ny fotoana fahanao miombona amin'i Jesosy anesorana an'izany fa tsy apety anao zany ary rehefa manomboka mandrava ny avy eniranareo ny devoly. Manomboka efa tafiditra izy fa mbola azo roahana izy andro maraina. Alleluia! Satria ho tonga saina ianao anaiky an'Andriamanitra andany devoly dia andositra izy. Avereno ny sainao. Laseza ny sainao. Avereno ny sainao. Mba hahita ny lafy tsara n'le olona ao an-trano. Ny kaliteany, ny mety nataony, ny fahatsarana nasehon'Andriamanitra tamin'ny alalany. Mety mpivady zany, mpianaka, mpiray tam-po, fifandraisanao amin'ny ray aman-dren'ny badinao. Voalaza amin'ny dika teny tsotra hoe rafozana. Ohatranao fifandraisanao amin'ny mahita olona tsara avy ianao sa mahita olona tsara kokoa. Tsy teny ilay anankiray a. Tsy tokony tenena koa ilay anankiray. Raha iteny mantsy any hoe tena mba ratsy ny reninao dia mahavariana maninona ny vadinao zanany. Aka samy hafa mihitsy fa le reniny ratsy fa ny zanany tsara. Matoa misy fahatsarana ao amin'izany nisy avy any amin'ny reniny fa manginy ianao. Hiado anao Jehova. Ianareo angina fa Jehova hiado anareo. Misy mihaino ve hadino daholo zany. Aoka tsy ho adino zany. Eo amin'ny fifandraisanao amin'ny mpitondra firenena. Mahita qualité ve sa mahita défaut andro maraina. Ny zavatra tsy vitany ve no ohatry mibana kokoa ny zavatra vitany. Fa raha zay ianao mandeha mitsabo teny eo anatrehan'ny tompo aloha andro maraina. Raha zay ianao manjary lasa tsisy ninona vaniny ty 2023 ty raha vao elingeliny zany vesatra zany ny ao anatinao sy ny fonao. Libereo ianao. Tena akaikinao tsisy idiran'ny politika zany hoe fa sitrapon'Andriamanitra zany hoe mba tsy haloto fo ianao amin'izay ianao mahita an'Andriamanitra hoe. Amin'ny fifandraisanao amin'ny pasteur anao. Ny fomba fijerinao an'ilay pasteur sy mpanompon'Andriamanitra hafa na pasteur hafa. Zay ne mahatonga ny boky Romanina miteny reseo amin'ny soa ny ratsy. Izy aloha tena mandreraka sy manafitoana fa sy itoany. Nefa kosa tena mahafinaritra izy manao andretsiretsiretsy. Tonga ty avadio aingana. Fa za hoe zany mihitsy ary reto ary mbola tsy heninao. Tiako ny fanao aza miroboka amin'izay. Tandremo fa ny fahatserovana zavatra negatif dia lasa mahatonga fisaintsainana negatif ary mitondra atmosfera mavesatra atao hoe negatif tsy havitana ninninina. Lasa ohatry midororoso midonaka be marainaka hatramin'ny hariva satria maninona ny vesaranao avy amin'ny zavatra tsy tokony ho saintsaina sy tokony ho tsarovana. Alleluia! Baiboly zao dia miteny. Zao rehefa tsika teneniny Baiboly. En book en Baiboly. Sakafo ny Baibolinao. Boky mpitoroteny. Mpitoroteny toko fa mpitoroteny. Eza moa aran Jesosy andihy faefatra. Fa zay rehetra isa velona dia mbola antenaina fa ny ambo velona ny tsara no ny liona maty. Fa fantatro ny velona fa ho faty izy fa ny maty kosa tsy mba malala na inona na inona ary tsy manana valim-pitintsony izy. Miara-mamaky daholo. Mpitoroteny 9:5 azafady tompoko. 9:5 azafady zalahy. 9:5. Ny anaran'ny tompo fa fantatro ny velona fa ho faty izy. Ny maty kosa tsy mba malala na inona na inona ary tsy manana valim-pitintsony izy. Adino ny fahatserovana azy. Na ny fitiavana, na ny fankalana, na ny fialonana dia samy ho levina ela sady tsy manana anjara intsony mandrakizay amin'izay atao aty ambany masoandro izy. Ho an'olona velona le ndresahana teo hoe tsarovony tsara. Fa ho an'ny olona maty tonga teo izy Andriamanitra hoe tapitra teo fa any an-danitra nareo manio resaka. Alleluia.
misy fotoana misy sary tokony hoesorinao amin'ny fiainanao, misy sary tokony hoesorinao ary tsy averinao jerena intsony, misy filma tokony fafanao satria mampitamberina ny fisiana olona teo amin'ny fiainao izay efa tsy eo intsony, dia manjary miperturbe ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Fa efa tapitra ny fahatserovana an'ilay olona tamin'izy velona, fa rehefa io adino ny fahatserovana azy, adino ny fitiavana sy fa to dia adino, tapitra eo levona, samy miara-miatrika rapitso. Ho ana manokana zao efa tsisy dada sy mama intsony, fa ny sary rehetra efa niezahako to dia efa klasena daholo, mba tsy tamberina amin'ny maha-olona ny fahatserovana amin'ny fiheverina hoe kamboty a, nefa Andriamanitra miteny tsy kamboty ianao, za babanao, dia mitamberina hoe fa maninona zay amin'izay izy kijerijery sary izy tena fa maninona ihany na ny sitranonao fa dadanay tsy ny sitranoko, tsy maintsy izay nefa rahany eo. Dia lasa Andriamanitra indray zany no anontanianao, dia hamaly Andriamanitra hoe hitanao ianao nangataka mba ho sitranona fa izy nangataka mba hakaty amiko. Dia zavatra efa fantatra daholo ne zany fa mitamberina fotsiny indray, dia miperturbe ny finoanao, mandraisa fanapa-kevitra. Passé misy tokony ho fafana, passé misy tokony ho tsarovana, mangatà fahendrena amin'Andriamanitra tompo, inona ny tokony ho tsarovana dia inona ny tokony ho fafana zany. Tandremo ny tokantranonao, tandremo ny asanao, tandremo ny eo amin'ny fiainanao, tandremo. Farany hozy Jesosy 1 Corinthiens 11 24 25 zao no lazainy. Rehefa nisaotra izy dia nivakinika ho izy tia ny tenako anareo, zao no ataovy fahatserovana. Natodiky Jesosy amin'izay mifotsika atsiaro azy, manasanao hitsangana. Ary arak'izany koa ny kapoaka dalinina dia hoy izy, ny kapoaka ity no ilay fanekena vao amin'ny rako, zao natao fahatserovana, nao vinovinony misotra anareo. Mangataka ny lion-joda hiakatra nao hira anankiray tsika dia hiroso amin'ny fandraisana. Jesosy nanome ny fandraisana mba ho fahatserovana azy. Le lesona voalohany teo, misy tokony tsarovana dia misy tokony adinoina. Fa le lesona omeny Jesosy eto amin'izay, izy amin'izay ny tokony tsarovana. Nanao fanoharana Jesosy ary nanome ny nofony sy ny rany mba ho izy no tsarovana amin'ny alalan'ny fandraisana. Isaky manao fandraisana ianao dia mahatsiaro azy. Eny io vetivety, ny rany Jesosy dia hanampy ianao hamafa an'le lasa tokony ho fafana. Tsy miady rery ianao, tsy miatrika rery ianao eo Andriamanitra. Ary ny fandraisana dia manome antsika hery hatsiaro an'izay tokony ho tsarovana. Hoy ny Timoty 2:2 tsarovy Jesosy Kristy izay natsangana tamin'ny maty, dia ilay avy tamin'ny taranaka Davida araka ny filazantsarako. Tsarovy Jesosy namonjy ianao, tsarovy Jesosy miaraka aminao isan'andro, tsarovy Jesosy miandry ianao any am-parana, ary tsarovy Jesosy hiverina akanao. Amen. Manana anao. Taontsika tsiaro fisiany Jesosy ny fanatrehany. Fa misy fotoana misy zavatra tsy vita intsony fa sofa eo Jesosy. Ary mila tsara hotsika amin'ny fotoana rehetra zany, tsy hakivy ianao, tsy hareraka anao, tsy hampavesatra anao. Sakafo fo, sakafo an Jesosy ny fonao. Amen. Efare jakiny fiainanao, tsy nahita izay nombany tsoa, saika latsaka tanatiny famoizam-po ao,
tsy haiko intsony izay natao sofato ianao nanarinay nampitra namonjy ny fanahy mositrany ninao le veritato anatiko izay nandratra ny foko mananao tompo fa manananao niovany fiainako tompo tao aminao sy nane ninao ranandray anao tsy hotoy izao ny fiainako ratotsy tao aminao efare rakiny fiainanao tsy nahi izay nombanitso saikala zakatanaty ny famoisampoao tsy ay mitsony izay natao sofatu ianao nanarinay nampitra nambotsy ny fanahy mositra ninao le veritato anatiko izay nandratra ny foko tompoto mananao niovany fiainako tompo tao aminao tsy nane ninao ranandray anao tsy hotoy izao ny fiainako ratotsy tao aminao mananao tompo fa manananao niovany fiainako tompo tao aminao sy nane ninao ranandray anao tsy hotoy izao ny fiainako ratotsy tao aminao tsy hotoy izao ratotsy tao aminao tsy hotoy izao ny fiainako ratotsy tao aminao sotranao zay Jesosy a ampatsihivinao tamin'ity maraim-baovao ty menao anay ny fahendrena ny tanjaka ny anaty ahafahanay mandray fanapa-kevitra amina karazany zavatra nitranga tany amin'ny lasanay mety vao tamin'ny maraina koa nefa izany a mba ho isan'ny zavatra tsy tokony ho tsarovana intsony fa tokony ho adino iny ampatsihivinao ihany koa fa misy ny zavatra tokony ho tsarovana ary indrindra nomenao ny fotoam-pandraisana ahafany miombona
amin'ny tenanao sy amin'ny rahanao mba hafany matsiaro anao. Fa taiza izay raha tsy teo ianao, taiza ny efaran'ny fiainanay sy ny nahapotehan'ny fiainanay raha tsy ny samborinao sy ny tadiavinao ary novonjenao izay amin'ny mahondrona ny anay. Dia misaotra betsaka satria tsy mitovy ohatry ny tamin'izany tsy ny fiainanay androany, satria omenao fiadanana, sokafanao masonay, omenao fahalalàn'izay ary ampaherezinao avy any anaty, ampianarinao hifankazatra amin'ny fanatrehanao izay fahafenona mameno ny fahabangana rehetra. Vavaka ho an'izay rehetra manana olana amin'ny tsy fahafahana manadiny ny lasa, tsarovy ireo zanako ireo androany maraina. Aza vela hiala eto izy miaraka amina vesatra ka izy tamberina sy tsy aro tampoka eny amin'ny fiainana eny ka hitondra vesatra alahelo handatsaka ranomaso indray. Nefa ianao no mamela ny zavatra hitranga sisy eo amin'ny fiainanay, ho miara-miasa masoa, aneo ny mahazanak'Andriamanitra anay ary aneo ny voninahitra. Tsarovy koa ireo izay mety manana difficulté, tsy mora matsiaro ny zavatra tsara efa natomboka ao sy efa nataonao, mba ho fotoana anankiray androany hanamboarana eny any anatina ihany. Fa amin'ny alalan'ny fanaovantsoa, satria ny olona tsara fanano mamoaka zavatra tsara avy amin'ny rakitra tsara, efa ao any ilay rakitra tsara e. Fa indraindray tsy ampy ilay toetra anay Jesosy. Ary misaotra anao izay fa mifanainao masina ny mampitobaka izay anatin'ny fonay. Tsarovy ny rehetra izay tonga eto, indrindra Jesosy, ny problema na ratsy mora tsarovanao atokantrano, manankirotana fiainam-pivady, ahatonga ny ray aman-dreny tsy hita fanantenana ny amin'ny zanany, na ahatonga ny zanaka ho lasa sorena lava amin'ny ray aman-dreny, na ahatonga ny ray aman-dreny sy ny rafozana ho ratsy fifandraisana amin'ny zanany sy ny vinantony, zany no entina eto anatrehanao androany. Na ny mety ho fahasarotany fifandraisan'ny mponina sy ny mpitondra, ary ny fahafahan'ny mpiray-tampo mifandray ihany koa ao amin'ny fahadiovam-po sy fifankatiavana ary fifandeferana. Misaotra ny amin'ny fandraisana, misaotra ny amin'ny latabatra, misaotra fa voatany ny mofo sy ny ranom-boaloboka izay tenanao sy rahanao. Mianaran'i Jesosy. Ny alina izay namadina azy ny tompona andray mofo dia izao nambarany hoe: raha sano izy izy, tia ny nofoko izay nivakiana ho anareo, izao ny atao fahatsiarovana. Misy fanamboarana, misy fananganana, misy fanarenana, misy fanasitranana ao ambadiky ny nofon'i Jesosy izay nivakiana, araka ny voalazany teny fa nidiakapoka taminy nanasitrananareo. Androany maraina miomana, afaka manasitrana ny fonao Andriamanitra, afaka manasitrana ny lasanao ary afaka manasitrana ny fomba fijerinao. Misaora azy. Ny tompo tia ny raha fanekena vaovao izay latsaka ho famelana ny eloko ny maro. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo afandroany maraina, voavela eloko zasy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Miainga vaovao, manomboa vaovao dia zavelo ho mora voaloto amin'ny zavatra ratsy tany amin'ny lasa tamberenanao ny fonao. Arovo ny fonao, tandremo ny fonao mihoatra izay tokony ho tandremana, fa avy ao ny havian'ny aina. Mahita fa mifandraisana androany dia manadio zavatra be dia be. Ary misy olona maivana miala eto, misy olona tonga saina miala eto, misy olona décidé tsara miala eto, ary misy olona tafatsangana vaovao miala eto. Misaora azy. Ataovy eo amin'ny lohanao, eo amin'ny sainao, ny tananao ankavana dia hivavaka droite. Ray amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra ny fotoana androany. Aoko marina aminay ny teninao hoe aza matsiaro ny lasa, findranao zava-baovao sy ny teninao hoe tsarovo ny zavatra taloha izay efa lasa ela. Misaotra fa omenao ny discernement, fanamamantatra, ahatonga ny tsiraray avy ahay amindra miaraka aminao. Manomboka androany maraina dia isy fivoarana, isy fandrosoana, isy fanasitranana, isy famaivamaivanana, isy fanafahana, isy délivrance mihitsy aza. Misaotra fa miankina aminao izay ary tena miasa ny fiainanao mikarakara anay. Tononona ny fiainanao tompo, ny fiainan'Andriamanitra ao anatin'ny tsiraray avy. Afaka mora matsiaro zavatra ratsy ny tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tanteraka mora matsiaro zavatra tsara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Dia tsika iteka matsara ho an'ny tompo. Mahazo toerana vetivety anao
afaovaova zay pasteur dia anao fidirana anankiray antsika dia mirava. Alleloia. Faly miarabantsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy anatanteraka fanatitra anome fahavolon-karena sy izay ao am-ponao amenan'ny tompo dia tsarovo foana fa ny fonao manome ny tena lehibe amin'Andriamanitra dia ataovy opportunité zany ahafahanao misaotra azy, ataovy opportunité zany amerina indray le fifandraisanareo mianaka mba hiverina tsaratsara kokoa, hiverina tsara hatrany. Amen. Nitory-teny eo pasteur dia ohatran'ny mahatsiaro satria tsika hiatrika croisade le grand croisade any Mahajanga araka ny fanambara maly zay teto maly dia hoe mila mitondra mambavaka tsika satria hiatrika an'izany tsika tsirairay avy dia ohatran'ny mahatsiaro hoe tany le zany mba ho tsarovana tonga dia atao pratika le izy nisy croisade natao tany Mahajanga nisy fotoana dia nitsaroko dia nisy mpiasa amin'ny banque zay mpiasa amin'ny banque aty Antananarivo izy fa tany Mahajanga izy nanao vakansa dia nanatrika le croisade dia tsy teto izy nanolo tena fa tany Mahajanga izy nanolo tena ho an'ny tompo dia eritreretinao amin'izany hoe inona ny importance an'le asan'Andriamanitra zay anirahany atsika. Raha zany ao tena miombona tanteraka ao anatin'izany dia tsarovantsika zany dia amin'izay tsika afaka ny mba hiboiboky ao anatintsika le hafanana indray ny amin'ny hitondra mambavaka voalohany indrindra zany croisade zany hitondra mambavaka ny olona tokony vonjena any amin'le toerana. Fa tsiarovana faharoa tadidiko croisade rally de miracle tany Fianaratsoa tao amin'ny kaikin'ny gara ao ambadiky ny Macro tamin'izany fotoana dia nandeha ny tenin'Andriamanitra dia be da be sitrana dia efa nifonana tamin'ny tompo le izy fa ny mpiara-manompo indray ny ohatran'ny ny teny hoe be loatra koa izy zany satria tamin'izany fotoana ny sitrana maso rehetrarehetra dia milahatra tsy hita le filarana na iza amin'ny farany, ny sitrana nify milahatra tsy hita milahatra daholo le olona sitrana be da be dia satria ny mpiara-manompo no mandamina n'le izy dia leo be le mpiara-manompo satria ela loatra le fijoroana vavolombelona nefa nifonana tamin'ny tompo aho zany fa tsarony zany satria Andriamanitra kay marina amin'ny zavatra ataony dia izy le tsy miova afaka mamerina foana zany zavatra be da be zany izy fa ny tena marina ny tokony tsarovantsika dia hoe eo foana Andriamanitra rehefa mahatokotsika miniraka zay anirahana dia eo foana izy fa tsy arovan'izay ho antsika zay atao hoe tsy ho antsika moa fa ho an'izay efa lehibebe ka hoe very mémoire zany fa monomboka tsy mahatsiaro tsony zany voalohany indrindra aloha efa nandraytsika raha vao manapaka n'iny mofo iny dia iny mamerina mémoire. Alleloia. Ho an'izay efa lehibebe zany ka mitaditady ho very le fitadidiana efa tadidio fa efa teo. Amen. Fa afaka averin'Andriamanitra. Ho an'izay mbola mieritreritra tena voan'ny Alzheimer ve zany Alzheimer zany ohatrany hoe Alzheimer kay mahatsiaro ihany ianao. Alleloia. Ya fotoanantsika rehefa avy eo ny mpiara-manompo mbola mijanona ny amin'ny fanomanana ny croisade sy ny satsampana dia fotoana amin'ny herinandro tsisy miova latsinainy talata larobia manomboka fitora ka hatramin'ny valora sasany etsy amin'ny super u Analakely deuxième étage voninahitry ny tompo afaka manatrika sekoly foantsika sekoly mpamana olana sekoly mpanasitranana sekoly mpanambinana fitahin'Andriamanitra sekoly mitokantrano eto indray tsika amin'ny zoma amin'ny efatra voninahitry ny tompo ndao tsika hitsangana saina mitodiketsy tsy misy zatra celui dont vous avez besoin et Jésus-Christ de Nazareth. Fotoana raha samedi 29 ohatrany rahariva samedi 6 de 13 mai ao Bagneux ny fotoana amin'ny 14 heures zany hoe amin'ny efatra aty zany sa amin'ny ray aty amin'ny telo aty dia mandeha direct io dia araroty raha pitso ihany koa misy fotoana ao amin'ny Christian Life Palace miaraka amin'le mpanompon'Andriamanitra Omaly
rahalahy mainderta dia araroto koa zay afaka mamonjy an'izany fotoana izany a voninahitry ny tompo ainjiro aty aloha narany tananao raha amin'ny anaran'i jesosy a misaotra fa mbola omenao opportunité foana zay atsiaro ny lasa tsara ary anadino ny lasa ratsy ary androany zay mbola mahatsiaro ihany koa fa ozy izy ianao hoe zay tahinao dia ho voata mandrakizay androany zay tompo a mahatsiaro ny fitahinao anay hatramin'izay dia manantanteraka n'izao fanatitra fa folo-karena sakrifisy zao ihany koa zay fantatray fa Andriamanitra tsy mandainga ianao marina amin'ny teninao ianao a ary hitahany tsirairay avy zay tonga teto ihany koa makasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy amen. Nandao tsika tehaka mafy a voninahitry ny tompo. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Comment ne pas, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur, ok, now you want to
azoko ny zavatra nitranga tamin'ilay Jesosy maty. Tresaka le rideau. Azareo hoe tonga dia haika zany a. Misy fotoana zany a. Tsy tian'Andriamanitra izy elanelana ary tanteraka izany. Zay atao mbola nidainsa be nintsana le rideauko. Ozay hoe fiderana manintsana rideau izy zany a. Tsisy elanelana ntsony eo aminao sy ny tompo. Tsisy elanelana ntsony eo aminao sy ny tompo. Ary mahita fa isy fahazavana azo aina ao anatinao. Ampahazava ny fonao, ampahazava ny sainao, ampahazava ny fieritreretanao. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny asarbedin'ny programa. Ny fanatrehanao ny fandraisana ny latabatra, ny fidiranao an-tsehatra nanampy anay teto. Manonona fanasitranao an'izay marary manatrika eto amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana amin'ny rofinao, sitrana amin'ny aretina sy ny fanantaina ary fampahoriana, sitrana amin'ny oratram-po manaintainanao io avy any am-pasehanao amin'ny anaran'i Jesosy. Afa ao anatiny eo. Manonona fiadanana amin'ny tokantrano tsirairay avy izay tonga eto amin'ny anaran'i Jesosy. Tonoy ny ankiho fa io herinandro misokatra io, herinandro tsara anohanan'Andriamanitra anao anehoany voninany amin'ny anaran'i Jesosy. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo fa ho marina amintsika zao tsodrano zao. Noho ny Tompo aminao aza matsiaro ny lasa fa indro za no zava-baovao. Fa tsarovy kosa ny zavatra taloha izay efa natao ela. Tsarovy ny atilavaka izay niadinanao sy ny vatalampy izay nakananao. Tsarovy Jehovah Andriamanitra ao. Tsarovy Jesosy maty ho anao sy nitsangana tamin'ny maty ho anao. Mandehana fa ny Tompo efa teo eo ary mbola ho eo. Ho marina amintsika ny teny Tompo hoe ary indro izao ombanao mandrakariva mba hara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Antsika anao vavaka Tompo, taio fotoana ny ampitan-dranomasina amin'izay seminaire ampanaovanao mpanomponao. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny asa hiraka ampanaovanao pasteur Rodolphe sy ny équipe ary ny délégation. Taio fotoana rarivo au Bagneux Paris. Aoka iseho ny voninahitra ao, aoka hafana amin'ny fanatrehanao, aoka isokatra amin'ny fon'ny olona, ary aoka entanentana hifankahita aminao anana ny fiadanana tsiraray avy. Sitrana marary ho afaka izay rehetra tokony ho afahana, ho feno fifaniana sy fiadanana fivoriana ary voatahy ankiho izay manaraka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Antsika teka mafy tsara ho an'ny Tompo. Amin'ny semaine ambony latsinainy talata larobia ny sekoly dia raha la main d'heure nitondra ny teny ao. Raha afaka ianao dia tongava fa ampiasain'Andriamanitra izy amin'ny teaching, amin'ny fampianarana sy counseling, resaka fanoloran-tsaina. Tena nomen'Andriamanitra zavatra ary afaka mandray tsika rehefa maniry tena miaino. Afaka tonga fotoana hitahian'Andriamanitra anao ireo fotoan'ireo raha afaka ianao dia manasanao mpitiavana. Tain'i Jesosy amin'ny herin'ny androany ankizy zoma dia mbola fivorintsika eto. Zareo fahasoavanareo fa ny fahasoavan'Andriamanitra no mato izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no mato izao anareo. Amen. Tain'i Jesosy daholo.